Dia miarahana rehetra tompoko, miarahana rehetra tompoko, i Angelique mivantana ary ety amin'ny direct. Zany efa zany manao direct mivantana téléphone. Ny maromaro reto moa zany fa mety tsy vitan-drano daholo ianao fiaretso ireo feo miresaka amin'ny virgule. Izy ty voalohany ty misoko indrindra. Miarabanareo nay. Zaho no mba fanirindranao. Endrany mba ho velonay. Inona moa nandrasana koatran'izay. Mba ho velonay na dia renareo mba tsy raha misy problème ty aso ia. Ola vitako. Raha misy ny olana. Na ho ataonareo inona ataonareo ministre. Ho avy. Ataonareo sénateur. Ho avy. Ataonareo député. Ola ho avy keo. Na ataonareo DG. Avy. Aiko reo. Ia, misotra pitsaka anao ba? Manaraka indray ny zokizokiny manaraka. Ia, miaraba ny sireta. Miaraba tratry ny taona. Izahay moara mirary. Indray isika tsy arary. Fa ny rehetra mahay makasary. Ary samonta enjanahary. Tombo. Ia, misotra pitsaka. Ianao tsy ifantitrako. Ia, manaraka indray. Izy ndray no titim-bizy tatoato io ara micro e. Mirabanareo rehetra. Mirabanareo. Zana miteny gasy na miteny frantsay. Tsy olana io. Tanana zavatra mahavariana aby izao. Fa maninona raha vonkoa. Evoan'ny gripa dolo rehetra. Ary maninona raha vomevony. Evoan'ny sery dolo rehetra. Ary maninona raha vomanoka. No tsy atoro dolo rehetra. Ary maninona raha efa taitra. No tena bombona dolo rehetra. Zay ny tiako tenenina. Misy zaka tiako ampitaina matomo resaka. Aza misy matahotra. Zaga maninona nge. Zaga e milamina be. Zaga tsy maninona koa. Misotra besaka anareo. Ia, misotra besaka anao. Ito raha zokiny. Kely aloha. Za transporter azo. Olana be. Le tsy afaka mitondra bisikileta. Tsy afaka mitondra firperi. Tsy afaka mitondra labourette. Tsy afaka mitondra charbon. Namrehefa kelikely koa raha filomena tsy afaka hoentina koa. Ia, zany ianao zany misy kisikely ty. Izana anao. Ilana toto. Ilana. Inona misy fanahinao? Za ke titra tsony. Raha mbola matitra dia tsy katoana kifafa tsony. Dia amafa tokotany azao dia amin'izay ny ombona za sy ny kifafa. Ty zay ny rasta. Inona ny azonao mbara? Tsy inana bombo tsony aho. Ary rasola. Ny ambara moa zany dia tsy vidy crampla tsony e. Zay fa dia. Dia Cyril zany mamarana azy a. Zay mifanirina raha misy bisikleta na fiperi na moto rehefa tsazaka nareo taxi borosy aleo entina amin'ny sary tanàna. Cyril, makany taotazany e. Ko maninona ko. Entina milamina ve tsy tonga. Inona tsy tonga raha Cyril. Zay aloha fandeha ny faninay tsy olana mihitsy hatramizay taloha. Na mpahazako gasy, na toaka gasy, na valo gasy, na atonjo gasy, na vehivavy gasy. Azetina amin'ny taxi borosy dolo zao angamba rehefa kelikely. Atramble chauffeur azy angamba tsy mahazo mitondra tomobile mazava zay. Mazava zegny mampalahelo. Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba vatambata. Vavaray feo dio. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mitondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Tema rehefa iny, tema lasa olona. Alasina hitanana larobilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny silôny, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino Icy. Zay zava-pisotro manaletaeta, vita avy amin'ny dité naturel. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.
Oay, za rery ny hitako ery. Tanteka marery io. Manao ny Larisa, manao ny Baba, manao nataony tsika rehetra. Miaraba ny ato amin'ny studio dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Ohatran'ny tsara kosa le manao hoe manahoana daholo na rehetrarehetra. Manahoana daholo, tratry ny taona daholo. Tratry ny taona daholo. Mbola ho an'izay mbola tsy nirarisoa niaraka taminay teto dia nirariana mba ho tao fambizazana trano aty taona ity. Zay aloha tena irariana. Makifikify kely ahy amina resaka aretina aloha bandakama. Vao manomboka mihitsy dia efa combat tena vao manomboka dia efa misy olona zany tezitra rehefa miteny ohatr'izany aza tao an'izany raha angaly izy ka zay aloha zao ny zava-misy hoe vao manomboka dia efa hitanao hoe tonga dia sady ady amin'ny aretina aloha zany ady lehibe fahatelo ty fa ady lehibe fahatelo amin'ny aretina ty Ararotiko kely bandakama tena izay resaka aretina izay. CTC namontana be dia be no mitaraina ny ao zany amin'ilay resaka fahatapahan-jiro. Zany dia nefa nisy nijirama efa nilaza fa hoe vao tamaraina mihitsy zao iantsoa izy teo ny dadanay ozy izy aty misy tena forme grave be mihitsy aty nefa ny amin'ilay jiro tapaka zay mba hiangavianay ny jirama mba hijery manokana ho an'ny eny namontana zany. Ankoatran'izay moa zany le amin'ny avy ny orana dia mifiakarana rano. Ie, io mihitsy le izy io le tsy andany le sady mitsabo marary mamafa rano satria ivo io toerana io tena iva be io satria hitako mihitsy na amin'ny tsisy marary vokatra ilay hoe mafaritra iva niny any amin'ny faritra namontana iny dia tafiditra eo tokotany rano dia mihina fa tena tonga ao anaty salina mihitsy tena iva be zavatra tamin'ny totofany ireny tamin'ny fotoan'androny fa miresaka an'ilay ihany Larisa dia tena antsoavan'ny olona ako amin'izao fotoana izao sady manamafy ihany fa mbola miteny fa mamono io tena tsy mivoaka le feo. Misy maninoneny be fa vao teo misy sao bandakama izy zany président ve zany fa tena mamono io fa ny antony dia zao azandrasana ho sepitra ho marary be ianao vao mandeha manatona ireny dokotera fa ny olana kely koa zao niany mihitsy ny efa feno ahoana indray zany hoe mitsabo tena any an-trano dia ahoana ny resaka fanaraha-maso ka zay indrindra reny le olona efa somary miditra anaty fasarotany reny aloha reny tsy clé tonga dia ary amin'ny tena na ianao soa mandrakizay na ianao ny alarobia tsika moa avy ohatry ny hidana ianao le soa mandrakizay ohatry ny tena le mandrakizay ohatry na le anarana raha hoe soa mandrakizay hoe tena soma za tsy hoako mandrakizay ihany ako tena raha tena marina izany ka na le mieritreritra le anarana raha fa zao verenako le izy hoe aza miandry an'leo grave nisy olona zao nijoro vavolombelona mihitsy hoe nampalahelo moa fa lasa ny anazy marary ny tsaboana tsy tana zany vokatry ny covid ihany hoe ny tanay zao izy le olona tonga maraina tanjaka be ny epitson'iny le olona faible be tonga dia hitanao hoe tonga dia KO zany olona zany ka zay le olana hoe aza andasana le izy dange ny anatinao any tsy haiko hoe izy moa zany miandraikitra an'izay zavatra izay ny amina vidina fanafody nefa tsy sady so zaka tsony iny koa vao maika mahatonga le forme grave rehefa le marary ohatry ny vidina fanafody zao ny 200,000 ariary mahery za kosa raha tena mba miangavy mihitsy hoe tena marina hoe le fanafodana covid no mena maimaimpona fa le covid nge tsy mandeha rery za zao misy tosodra dia tamin'ny fotoan'andro navoa zao navoan'ny covid anahy nitosodrako nidirany dia sady ny fanafodana toso tamin'izany moa zay mividy fanafody fotrany tsy nisy aniny zany dia le fanafodana tension zany mazava ho azy fa tsy maintsy alohako vola fa le fanafodana covid no omen'ny fanjakana dia eo zany le tokony mba misy ihany koa ohatra tsy eritreritry tatity hoe maninona raha mba mena fanenam-pividianana ilay hoe no izy voan'ny covid dia mila amin'ity fanafody ity ohatra hoe mila misotro jinio 10 tavoahangy isan'andro dia mba ahenany jinio manohana fandaharana fa tsy atao glacé fotsiny le izy dia mba ahena vidin'le jinio mba ahafahako mizaka ny vidin'le jinio zany zany zavatra tokony mba eritreretana ihany mahakasika an'izay fa misy ke le olona tena dangeo ary Larisa le omena gratos le fanafodana covid fa le fanafody an'le anankiray tena zany tenen'ny Larisa zany hoe tafakatra 200,000 ariary na roa tapitrisa ariary moa zany roa hetsy telo hetsy ny sasany tena hoe mahery misy fotoana mankotrana hoe efa vita le traitement bandakama
dia avy eo nefa mahita hoe mbola tsy mety tsara le marary dia miverina mandeha dokotera indray dia amin'iny indray ianao mahazo ana vaovao satria hoe miverina mividy fanafody fandroa indray ianao zany na dia ataoko hoe mety tsy mafy be noho le teo le vidiny fa mafy be le amin'le fitambarany ianao marary tsy afaka miasa sy ny sisa. Ka le fitsaboana an'le Covid aloha zany tsy vita eo amin'tsika tsy vita fa eo raha ny tena izy eo amin'ny 7-12 andro 15 andro fa ny takaitra navelany iny hehe dia miteny zay bainina fa tsy vita tsy ray volana tsy roa volana iny azay mahatonga an'le olona avoan'ny Covid tena tenenina mihitsy mitandrema aloha farafahakeliny no 3 volana farafahakeliny fa embolana ianao mila mitandrina foana ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa mora idirany kely zany mora iverenany kely ianao zany amela ina se kely mamela takaitra mamela takaitra matsaravina be ao anatinao ao iny degambe nitondra trano daholo eo anatiny ao ny faravan'ny bildinao rehetrarehetra ao anaty vatanao ao mandeha daholo tonga dia tapapoana sisa tsy maina ny anatinao azy ka voidirana zavatra anankiray fotsiny iny miala any ohatra raha sisika mbavony kely hoe efa tenenina hoe aza mipince am'le hoe misy aretim-bavony ianao nefa voavoan'ny Covid fa ny aretina mipotra be mampotra zavatra tsapako zao tamin'le anafarany teo ny aretina tena feno io vatanao io feno bouton dia marary hatrany amin'ny faladiany ambany any mihitsiny ohatran'izay ihany koa le vavony elaela vao sitrana satria sady amin'le pile no efa nikitihany mihitsiny koa le izy le amin'le fivalanana be mandritry ny aretina iny. Ireo tranga ireo mipotra foana rehefa ao anatin'le Covid ianao misy hafanana zay aretanao anatinao ao mandoa mivalana le olona fantatra any amin'ny CTC namontana iny zao efa mivaingana hono ny rany zany zareo amin'izany hoe aza ohatra ratsy be zany mivaingan-draha zany mbola mieritreritra ny eto an-tany ihany ve zany hatreto aloha zany fanirina aloha zany tafavoaka somatsara eny zay aloha mifanirina fa na zany rehefa manimanina ihany le ary ambony ary hoe aloha zany fa dia efa hifindramonina tsy ho ela ary zalahy zaho andray mbola te-antany tena ihany raha resa ohatrany ahoana marina ary ny ihany ny ambony zay no mahatonga anahako mbola tsy tena raha mbola tsy tena le hoe ampionona dia hoe efa sambatra izy ihany na ohatran'izany aiza moa ny alalàna hoe tena sambatra izy mbola tsy afaka inona zany resaka assurance zany raha miresaka le olona ohatra ny raha misy olona marary dia rehefa any koa ianao mba afakafaka an'izany fanaintainana faniany mbola tsy aiza moa ny ka zay indrindra lizy ahoana moa ny alalàna ny any ambony any inona marina ary ny any ambony any ndraindray iza marina ny tena mitsenanao any ndraindray le mahitandra le rony le dia lasa resapaty ty vasovaso mitamita ndraindray kely hitanao le olona rehefa le akaiky fara reny ny tableauny dia le manofo leo amin'izay le miresaka am'le iny any ary le olona efa maty no hitany way ary iny ihany dia eo amin'izay le mifampijery daholo amin'izay fa lasy ty efa manomboka amin'ny delira le mifampijery satria le mifampiteny an'le iny raha zambory iny raha tsara zambory ampasavinantsika aloha zany fa Gino no manohana ny fandaharana eo ihany koa Yarona Total Énergie ny Orange Madagascar ary ny zay nitantsaina tamintsika zay ankoatran'izay dia mivantana ihany koa ny fandaharana rivotra amin'ity an'io ity satria dia laka misy page 96.6 RDG 96.6 FM dia ao nareo no mijery mivantana ny fandaharana rivotra dia sady afaka raha misy ina zany fitarainana tianareo atao dia manoratra ao amin'ny mivantanareo amin'ny direct. Isan'ny zavatra ho resantsika kely ihany koa resasy tsena za zany tsy mahazaka tsy miresaka an'izany tonga dia kopy ianao ozy le fitenenana rehefa miresaka ny tontolon'ny sport foana satria isan'ny hiditra be ho amin'ny faran'ny herinandro indray ny lalonam-be ny baolina kitra eto Afrika zany marina hoe mety afaka kely izy amin'ity satria ao anaty Covid zany mila fitandremana ny rehetrarehetra ny Cameroun mpampiatrano moa dia somary nanao tititena kely hoe rehefa zareo no milalao dia mahazo ny 20,100 kianja fenoana dia rehefa ny mpifanandrina no milalao dia tsy maninona fa 10,100 kianja fenoana amin'izany any mandritra n'izany kanina izay tanterahana ny Cameroun manomboka amin'ny alahady ho avy izao izany izay azadinao mandeha kama fa ny aty an-tany tahaka ny any an-danitra
aiza koza fa tena hoe tsawa ohatra mbola raha misy possibilité hoe asa efa manao atsapa zany mba mitantara zava-misy io ny aty ohatra ny ahoana marina tokoa sa koa tonga rehefa kelikely de hoe manomboka ety an-tany teny aza hitako hoe tsisy asa koa ve zany de aza hitako tongana tonga so ianao aty paradisa aty tsisy hoe miasa tsisy ninina tsisy ny mitovy loatra Madagasikara ny tena aloha zany ry Larissade indraindray le rehefa le ampitahorina zany ianao le ianao ny vo mipika ndre ny hainao de efa tonga de fitsarana amin'ny andro anao fitsarana farany io apatra hivina anao daholo nataonao tany amin'ny tsy nieritreretinao andriny nga io misy avalinao nga izany ampitahorina le rony ohatra zany de tena indraindray mampite anontany inona marina ary le miandry any zany raha tsy zay no mahatonga ny rehefa misy fijoroana vavolombelona amin'ny olona hoe netiny Jesosy niakatra tany an-danitra hono izy nataona hitan'izao izy de lasa liana daholo ny olona rehetrarehetra ty Larissa tena teneniko nisy mpandeha zay ihany aiza izy za raha Hermanina accidenté tamin'ny moto dofitra tonga de coma tsy nahatsiaro tena teo amin'ny 7 andro teo ngamba le ry moa tamin'izay raha le fitantarany 7 andro fa no ny velona le ry de tena tonga de mivadiny nanontaniany voalohany fa ngatsika tsy ho any amin'ny dada teo zany ny zavatra tadidy amin'ny farany de tsy nieritrereto intsony hoe 7 andro ty ariana indray izy voataitra 7 andro fito izay sa 5 de noho ny velona izy ngatsika tsy ho any amin'ny dada satria tokony handeha hamangy any dadany zany izy tamin'izay andro zay de izy accidenté tamin'ny moto ny lohany voadona niditra coma de noho ny taterina am'zay le inona ty nahita lahy nandritra ny lahy coma tsisy ninona tsy nisy nandeha taiza sy taiza zany fotsifotsy be fotsiny de olona efa vonona be sa mpandeha miaraka amin'ny vidéo anaovana andalina lalina zay de efa niandro mihitsy hoe izy any efa hiteny am'izay te efa niresaka tamin'ny tompo fa ozy am'izay le tsisy ninona ary mpandeha mafotsifotsy be fotsiny de olona manako misy eny koa misy miresaka de rehefa manako be so de efa niparantsotsika allo tsy nahira ohatra zany tsy haiko zany ohatrany any tatabizy tatapory allez de terre de manaraky miditra fotsiny amiresaka amin'ireo telo mijama ohatrany seka ilomany nefa ohatra mangatsika indray ny andro inona zany am'izao tonga de 15 degré de inona moa fa tsy afaka ina moa le resanareo teo le dansany lalana aloha dansa be zay aloha ray nisy accident ambony tete zany nitaiza tany amin'ny RN 12 sa RN 9 de misy ohatrany tany io tsaketsemboly bao de misy vato be ohatrany resahandra be volombava tery amin'ny mpamarinana tery le hitandritandremana an'ireny sy andaminana aloha zany zay akoatr'izay moa ny resaka Paul Smith moa zany de miresaka be ohatrany za moa zany le nisy ambampivoy le retsy io aza atao resaka fitondrana samy fitondrana ifampifananana ny resaka rehetra isak'izay mahatsiaro za tena mandeha patsorana ny resako ato de efa misy mampita teleferika sy force one sady hitanareo le lany andro am'izany tsika nefa zavatra hafa ny tokony adihevitra fa tsy tena zany eo nge afaka asina teleferika hatrany Ambatomamana rehefa misy ny budget de olana loatra hoe avy de atrano zay makany Ambatomamana ohatr'izany fa le izy lasa tena be de be loatra ireo zay akaiky feritreritra be rehefa miadihevitra de tonga de ny force one raha tsy nanala embouteillage de ny teleferika tsy manala embouteillage miakintanana sy mekilany zany lasa ny olona le ty ambany zany lasa mijery atao ve alefa izy tandavatra eny ambony moa zany de izay adihevitra zay nefa raha ohatra ka zay resaka zay nefa tena tsorona mihitsy fa ny atao hoe majorité silencieuse mako rehefa tena dinihana resaka fifidianana tetina député flou sy sisa hatramizay tsy mety tena nahafapony taux de participation zany hoe olona mieritreritra sy mity atoto daholo ihany nge ny ambon'ny olona rehetra fa tsy olona tsy miteny akory fahalala-tsaina miaino sy mijery n'izay adevitra tokony mipetraka izay no tsy mampime am'izao teneniko zao de ty zany ianareo zany aloha tena mangatsika tokoa aty anaty ala io miditra fa efa tsy miheny radio io alavitra be eo le 339
aiza Mandeha aty anaty ala tsinona le fotokazo Dans la no forêt. soforona. efa hoe le resaka teo a le hoe ohatrany ahoana ny any paradisa ve misy marina Zay indray aloha tsy afaka mamaly izany satria mbola tsy tany. ka eo ndretsitsika zao Fa io samy fanontany izy any afaka rehefa mamaky boky nareo hainareo hoe ny matory ohatrany maty kely. Dia hainareo koa ny tsy voadika amin'ny teny gasy izy fa amin'ny teny frantsay iny atao hoe la petite mort. Tsy hainareo zany. Teny tany amin'ny taona 1800. Rehefa eo am'le folo seconde iny le atao hoe la petite mort fiantsondrareo azy taloha. Fa mbola tsy misy an'le teny taty aoriana zany. Samy mieritreritra dia azavaina rehefa avy eo. Zay ny fidirako moa zany fa mbo mitrako satria ny resaka tamin'ny Larissa tato mitiry. Manao ne. Misy ny tena aloha mpanjakama mamaky baiboly raha kristianina. Tsika zany io. Liza ndreo zay asirehetra voalazy zay valo teny zay afaka hitanao any anaty baiboly. Falenao nahita maso mihitsy zany jerena amin'ny fomba hafa, jerena amin'ny fomba rivotra zay izy zany raha ty ohatrany ahoana marina ny any fa raha ohatra ka zay rehetra ndrasa aloha eto anelanelan'izay aloha mirary fahasalamana ho an'ity président kamako ty zay présidentny ligny baolina kitra anankiray ligue patry ny baolina kitra anankiray zay mirary fahasalamana rahaprezy tahoana fa de za moa zany sady manany any tsisy anaty tsy te halala fa efa teo ny ala ho an'ny Asana Moaja ato manoratra hoe salama tompoko sika mba hanao fitarainana nanao test PCR le olona nefa sina covid efa amin'izay daholo docteur ny teny fa covid fa manao fa test dia tonga dia nanao test dia gaga nefa ny valin'ny test lasa négatif ny docteur tsy nino hoe tsy nino le valina test ozy izy dia aloha foana ihany manao le fitsaboana nisy olona efa niresaka an'izay tato amiko tamin'ny herinandro hoe nanao test dia ny vadiny no tonga dia mivaly dia positif dia izy mbola miany dia miasa be ny sainy ao anatin'izy dia nisy fotoana moa sendra tafaresaka tamina dokotera teo anelanelan'ny farany taona sy ny fankalazana ny taona vaovao nelanela miandro vandro sy moron-dafy dia nilaza mihitsy le mpitsabo hoe aloha tonga dia mandray ny fitsaboana covid tonga dia avy hatrany zay le hoe approche syndromique io sy dokotera manitra maly makasika sady le izy mora fantatra marary daholo io vatana rehetrarehetra io ohatrany hoe aza pitahorina kosa fa tsy haiko anio fa tena mitsangana eo am-pahandrira savola dia ahoana ianao le nievina tatsy ambadika ka zany eo vita vaksiny izy tena mararatra any amin'ny tongotra any ny lo marary be ohatrany hoe manakonako zany any amin'ny sofinany ohatrany raha herimanina miakatra nefa ianao maheno mangatsika foana zay aloha tsy na izy azy za tsemboka be foana rehefa misy fotoana ilay izy tsemboka ka dia miverina mamay indray ianao fa tsy fa ny anany eritreretiko am'le miakatohatra miakatra sy midina ny tohatra ry an-tanàna ry mihitsy hoe mety tena atikindeo aiza kosa le sport mahatonga an'io mpanjakama le sport mahatonga an'izy le sport tena le izy ny andranao amaly tsy tenao ny am'izay fa niedanedany ranotrano sepovit tokony anaovanao le izy androany aiza alandray amin'ny andro manaraka ato anatin'ny fandaharana koa zay sy mpanjakama tsinona ny eto Larissa sy mpanjakama mety misy hira ena tena ny eny satria somary ataontsika sady mitatytsika zany no hiritsika zany tapatapa amin'ny faharoa eny tetaviny eny ihany dia alohan'ny tsy maintsy ilatsahany doky eny nareo dia asiana hira farany ihany koa any amin'ny tapany farany ihany koa mety rahana amin'ny vaso kely na sura mihitsy zay moa zany tsy nitondra gitara tsy nitondra gitara fa mety dans la forêt le gitara fa io dia verena koa le hoe tsy fantatra zay eninao any sasany miteny eny analy ty tena tsisy ninona eny fa nisy kosa aloha teny efa anteny teny hoe ny any amin'ny afo be ony mamadika ny hira-pivavahana milasa hira ny tendeny foana zany ny any amin'ny afo be dia ny sasany misy zay arakaraka ny tsy haiko dia ny olona mamono tena miantony tsy haiko ohatran'izay le izy dia hoe mibibilava dia le mibibilava iny arakaraka le actionnao tetỳ tany nisy ara ny pasteur africaine mpanjakama tena nanisy voankazo be dia be izy eo ambony fandriana nanisy voankazo be dia be izy izy ohatry zao mihitsy zany paradis zany sady mihinana sady mihinana ihany voankazo voararany eny azafady fa nisy aleo miala vany ony le ohatra zany ianao zany le pinara be tetỳ tany le prevy be dia le bibilava ony zany sady voaka miditra ao am-bavanao le bibilava dia mihinana anao zany satria vokatra le ianao pinara be
ohatrany ahoana zany De le raha tele mitsangajanga de miditra avany ambany indray koa. avany ambany eo amin'ny atikile eo zany le bibilava ny miditra satria io no ny revenao tety atany tety de efa miditra ohatr'izay zany aloha zany tena le fampitahorana tany amin'ny katesisy daholo zany rehetrarehetra zany hoe tena zany no miandry anao fa manao vainga ratsy ety atany ety Zay le hoe mila mivoana foana tsika zany ao anatin'izay resaka ao an'izay zay le izy zany le filaza tety eo tena zany ny zavatra misy Anaovany tsara foana mba tsy hanenenana rehefa tena tonga fa any ianao. misy inona ty misy kopika tanana ndao miandalana inona zany miandro aloha zany de fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho an'ny Nankang. Te hanao selfie amintsika fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie sourire amin'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manala hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avatra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,000 monja. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Sotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako dia mba ho azy ny olana miasa ny kanala velomy maritondra-drano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanala. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Faites Benerakam Gino, Ajajot, ni Gino Cola sy ni Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Tsy manjary 3,000 monja. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 janvier sy roa arivo. Maro toloka fanapeseko fa front cola fuileko. Io tsare, io meva. Pure sadi efficaci, non siamo stica zitta trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepuccio. Badini sciscamare geni. Ma tu la piramide miaraka amin'ny France Col. Kuba Vensu, manolotra ora ho anao. Kuba Vensu, la hery ilainao. Canal Plus, disponible n'importe où à Madagascar. Katoka ny amin'ny valo eto Madagasikara.
mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 9 janoary 2024 ity. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena no ndeha hanomboantsika ny fampahalalam-baovao raha izay no malaza azy manoloana ny famoahana ny fanadihadiana izay nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fanamboarana ny ireo seranam-piaramanidina roa lehibe teto Madagasikara ka nambara ny banky iraisam-pirenena tamin'izany fa nisy ny fandaniana tsy ara-dalàna sy tsy mazava ary mendrika fisolokiana no tanterahana ireo orinasa nampendraketana izany dia nitondra fanazavana ny minisitry ny teo aloha ministry mpanjakana ny andraikitra ny asan'ny filohan'ny repoblika teo aloha zany tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Rivo Rakotovao manoloana an'ireo filazana fa dia mitranga ny tsy mety nataon'ny fitondrana teo aloha dia nitondra fanazavana izy omaly fa tsy misy idiran'ny fanjakana tamin'izany iny resaka fanamboarana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina eny Ivato sy tany Anosy be iny fa tafiditra indrindra tao amin'ilay fifanarahana tsy miankina na ilay antsoina hoe 3P ny fanatotosana izany. Ny vaovao an'ny raharaham-panjakana omaly no niverina ny asa nety ao anivon'ny governemanta ireo minisitra rehetra mpikambana ao anivon'ny governemanta ka avy hatrany dia niazo ny lapam-panjakana ny avoloha izy ireo ny araba sy ny raso ny filoham-pirenena mivady noho ny fatratrarana ny taom-baovao isan'ny tonga teny ihany koa ireo androm-panjakana rehetra misy eto Madagasikara ka isan'izany ny teo anivon'ny anteny merandoolona ny filohan'ny repoblika moa dia nanamarika fa alao tsy asiana tsony fandanimbola amina fotoana lehibe fifampiarabana tratry ny taona toy izao satria dia mila miavitra aloha ny firenena hoy hatrany ny filohan'ny repoblika ka dia efa notanterahana omaly izany fifampiarabana tratry ny taona izany. Fataorian'izay fifampiarabana no ny fahatratrarana ny taona vaovao izay dia niroso avy hatrany tamin'ny filan-kevitry ny ministra voalohany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ka maro no zavatra nodiriana sy no ankatoavina tamin'izany isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanekena fa dia nahemitra aloha zany ho amin'ny faha-17 ny volana janoary ny fidiran'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara na io eny anivon'ny lycée na eny anivon'ny collège na le ataontsika ny mpianatra madinika ny eny anivon'ny lycée ny eny anivon'ny lycée teknika rehetra eny ny sampana rehetra eny amin'ny fampianarana ara-teknika na ihany koa eny anivon'ny anjerimanontolo dia samy no ankatoavana fa dia any amin'ny faha-17 ny volana janoary avokoa no andray ny fiverina an-tsekoly indray izy ireo izany natao dia ho fiomanana sy mba ahafahana miatrika antifiparitahan ny valanaretina COVID-19 ity. Fanandritran'izay filan-kevitry ny ministra izay ihany koa dia tsy fitenenana ny filohan'ny repoblika nilaza fa tsy ekena intsony ny fitavozavozana satria mila vitaina ny asa rehetra izay notanterahana tao anatin'ny vina sy nampanantenaina ny vahoaka. Etsy ankilany ihany koa dia nitondra tsipika manokana izy ho an'ny fitondran-tena ny ministra rehetra mpikambana ao anatin'izany governemanta izany satria dia nambarany fa mila ho madio fitondran-tena sy mendrika ny olona rehetra ao anatin'izany mpikambana ao anatin'izany governemanta izany fa tsy isika indray hoy hatrany izy raha ahitsy ny teny no anao fihetsika tsy mety eny masom-bahoaka eny hoy ny filohan'ny repoblika omaly. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka kosa ny idirantsika manaraka izay tafiditra indrindra mahakasika an'ity fahatongavan'ny taona vaovao 2024 ity raha jerentsika ireo andro tsy fiasana amin'ity taona ity dia saika miisa eo amin'ny 510 izany andro tsy fiasana izany ho an'ity taona 2024 ity saika ny anjera amin'ilay atao hoe weekend na le fotoana efa tsy fiasana ihany ny akamaroan'izy ireny raha tsy ilatsika ankoatran'ny fetin'ny paska sy ny lundi de sy ny pentecosta izay efa mahazatra antsika eo ihany koa ny voalohany volana may izay latsaka andro asabotsy saingy noho ny fisian'ilay fety silamo dia mba nisy ny andro atalata ho amin'iny ny andro fiakarana dia andro alakamisy toy ny mahazatra ny telo volana voalohany dia tsy misy mihitsy izany fatapahan'izany raha tsy any amin'ny fahavalo ny volana marsa izay andro natokana ho an'ny vehivavy ary ihany koa ny faha-20 ny volana marsa izay andro natao fahatsiarovana ny tolom-panafahan'ny 17 sy 700 arivo
aorinan'izay dia efa any amin'ny tapatapaky ny volana jolay ihany vao misy ihany koa ireo fety silamo ny volana aogostra ary ny voalohan'ny volana novambra ny faran'ny taona sy ny krismasy moa amin'ity dia samy andro alahady avokoa izany rehetra izany. Tontolon'ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampalalambavao amin'ity maraina ity kanina 1:24 lalaovina 2:24 toy ny mahazatra ny toetra ratsy afrikana mandahy ny tsy azo any Cameroun ny ekipa pirenena ny Gabon raha tsy voaloha ny tambo karama sy ny tambiny natafita azy ireo any amin'izany kanina izany na ilay antsoina hoe prime omaly izy ireo no tokony anainga iazo any Cameroun saingy tsy nety niditra tao anaty fiaramanidina raha tsy voavaza ny resaka prime izany eo andala ampiresahana mahakasika izay resaka prime izay moa ny anivon'ny fanjakana Gabonais sy ny fédération ny baolina kitra Gabonais manodidina indrindra izay fahafahana miatrika ny kanina izay. Angasitrako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampalalambavao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity. Manambelo Serginio no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeha marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra izany ho anareo. Manasantsika rehetra hatrany anaraka tsy tapaka ny fandaharana rivotra mandrapiresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao betsaka mangataka ny iverenan'ny honora koa fa tena ramoamo anatin'le amin'ity aretina be ty fa mbola aloha isitrana tsara manjary lasa tapatapaka izy ny fotoana anatsika azy fa aloha isitrana tsara efa nilaza izy omaly midira fa malahelo ny olona raha mandeha anao midira anao ena mahan'le aniny sonne pas ve ozy midira anao raha mahena ilarisa nisy zatra sy kely saika horesahako kely very indray le izy teo avariana eto ako mandrapahitanao anazy dia misy zavatra pitapitaina izy ity nalefa ny olona ato fa sao dia tsy tako tampoka manko ato manko sady fifanampiana ihany koa tratra ny taona daholo ny lasainte rehetra filazana sy fampafantarana noho ny fongatra valanaretana covid-19 amin'izao dia foanana aloha ny messe de deuxième dimanche messe des anciens amin'ity volana janoary 2024 ity olazaina miandalana eo ny fiverenana oka isika ifampilaza misaotra antsika nampita ny afatra tamiko ny baopandrindra lasainte indray zay tsara tsy teto indray le bandal lasainte lasainte hafa ihany saint-jour ndray hafa foana ny andoaly koa dia amerina nonona ny laharan-tarbiafana miantso koa ie sady reo misy manontany foana eny tsy mena verenana moa izany le satria misy fotoana dinareo mihaino rehefa alohan'ny idirana tapan'ny fahatelo faharoa kay tapany faharoa tonomboko kely any kay ty za koa zany efa tena avance be zany 032 32 05 266 na 034 30 87 966 na 033 65 00 966 afaka mbola mamerina rehefa aveo ho an'izay any fa za koa ohatra miteny aingana be zany le resaka andro tsy fiasana ho an'ny taona 2024 teo no tiako verenana kely larisa le hoe tamisy teo amin'ny 15 andro eo zany no jour férié zay izy zany raha ohatra tonga dia mahitsy be teny jour férié amin'ity 2024 ity ny olana ao dia milatsaka weekend mibobaka amin'io farany taona aloha zany amin'ity raha tsy diso dia andro sabotsy ka nisetrasetra be tamin'le namaraparana ny herinandro tonga dia milatsaka sabotsy izy amin'ity ny 31 décembre angamba izy raha tsy diso sabotsy salady akory lahady ny taona vaovao dia efa eo zany ianao dia efa mitovy amin'ny andavanandro latsanainy aloha zany dia efa mitsilopilopy kely eny miverina miasy aizy za mpandeakamatarvianao mpandeakama mampanao gazety anao ny ho an'ny Solange Mizy kopatanana olo any Solange kopatanana ho an'ny Solange dia midira afatra miafina amin'ny mpandeakama randriana aby allô oui c'est Bakamo Bakamo ouais je suis en direct de Cameroun oui, ici aussi, comme vous, c'est le 37 décembre. 36 oui, le 37 décembre, parce que ma grand-mère est très économe.
Elle veut pas enlever le calendrier. Moi, je dis, il faut coller des chiffres derrière les décembre si tu veux encore utiliser. Changer les 1 en 2. Et comme ça, elle utilise encore la deuxième page. Mais je vous dis, le calendrier de ma grand-mère, c'est encore le calendrier de 73. Elle inverse, et puis elle inverse, et puis elle inverse. Mais ça l'empêche pas de trouver les vraies dates. Oh ouais. Alors, oui. Moi, Bakambou, hein, j'ai déjà fait la voix, alors je continue sur le sujet. Vous voyez les solutions. Hein? Actuellement, il y a encore les accidents dans les routes. Il y a encore des routes qui sont difficiles. Oh, bon, loin de moi l'idée d'empêcher de développer. Hein? Mais est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires pour les... Ah, il y a l'autre thing. Qu'est-ce que... Et ohatra hoe le resaka fipetraresana zao ohatra hoe resaka fifamoivoizana atao anatin'ireny loza samihafa amin'ny trano dia tena miteny mihitsy le fipetra isika dia tena hoe andrayan'le fipetra mihitsy isika fa rehefa eo amin'le fiara mampiatra an'le izy amin'izay a raha ohatra ka tsorina amin'ny saina malalaka be ohatriny anahy dia tsy masoko fa tena malalaka-saina tokoa rehefa manao zavatra ry zahako a mpanao proposition na solution foana ako rehefa tena miresaka fa misy moa mahita anahy ohatra ny gonin-tsaribon dia raha raiky loatra zay gonin-tsaribon inareo le fikotrana amin'ny bandy tsy manana saka de tondry dia gonin-tsaribon antony aloha dia avy eo potipotika tsara le zay vao andrahoan'le mamany za hoe tsy maherana tsara inany raha reno an'izany fa rehefa avy eo izy monongasibosiny izy dia le fepetra raisinao a rehefa avy eo satria ohatrany ankehitriny zany zao tsika mandray fepetra momba fahasalamana io a tsy maintsy ny rehetra zany no mandray anjara ao anatin'ny zavatra rehetra ny zavatra mpitranga matetika dia izao ny mpiteny fepetra miteny a ny fampiarana mila olona hafa ankoatran'le olona miteny a dia ny olona ampiarana an'le izy ihany koa mila miteny ihany koa izy amin'ny fomba fahitany an'le fepetra ampiaran'le mpampiatra an'le fepetra sy le olona karamain'le mpampiasa fepetra ampiasa an'le fepetra amin'le olona ampiarana an'le fepetra azonareo hatreo azonareo tsara hatreo mila mifoka dans la forêt koa nareo tsara le teo ka araka ny tenen'ny Bakambo teo a vazovazo foana ny hoe fito amby 30 Desambra moa zany eo ampiandrasana ny SMS fa dia zay ny zavatra mitranga mba tsy hitsangany amin'ny fotoana manaraka dia mila dinihana hoe inona zany ny ampiarana le resaka lalàna sy fipetraka fa zao olona io ao anatin'le fiarahamonina sy ny fiainana dia zao ny système dia le drafitra efa napetraka raha zavaina tsotra io a dia trano latabatra seza ordinateur io mety ho banky io a io mety birao io a io mety réseau io a io mety organigramme misoratrano any io a dia le olona atao ohatrany tsy eo ane dia io zany a afaka ohatran'ireny ordinateur ireny raha atao hoe pilotage automatique io tokony mandeha ihany io fa mila olona mipetraka eo dia rehefa mipetraka eo le olona dia manapika bouton izy na amin'ny telefone izy na manoratra izy na manao soni na miantso olona izy dia mampiasa zany hoe le système zany ohatrany hoe menaka avy amin'ny olona mipetraka eo zany mampandeha anazy fa ny tena olana eto amintsika zany zao hatramin'izay tsorina na misy ny mankafy anianina dia tsy mankafy anianina dia mankafy anianina atao anatin'ny système samihafa mifandimby lasa ohatrany miala le système le tena mikiteo ohatran'le olona fotsiny le eo zany a dia teknika mpiaramonina zany atsotsika i Paul Rabary atsotsika i Tovinanary Rabetsitota atsotsika i Printsy Bearso atsotsika i Laza Razaferson zany no voaton'ny lohako tsy maninona atsotsika koa segy azonareo dia atsotsika i commissaire aina sy directeur i John reny manko nefa fantatritsika fa ny teny izy ary tonga dia hita mihitsy hoe tonga dia pragmatika ny dika pragmatika dia mahay mampiatra tsara an'ilay olona atsofoka ao anaty système dia somary asiana menaka kely dia matetika koa le menaka manko tinona mivadika ho ilorda le izy raha oviana no hitranga ohatr'izay ny fahitako ny hoe tokony ho fepetra mpiarina ampiova zavatra dia satria tsika zao fepetra ara-pahasalamana zao resantsika tsy tapanareo ve teto amintsika aloha na izany na zany resaka aloha tena be dia be dia ny ady hevitra indraindray dia samy mitana ny ady heviny ihany dia samy mitana ny heviny ihany dia samy mampiatra ny heviny any amin'le heviny ihany misy mahafinaritra ihany resan'le namanato hoe le efa nanao vaksiny zany mitandrinao an'le tsy nanao vaksiny satria le tsy nanao vaksiny zany miteny an'le mpanao vaksiny hoe mitandremanareo nanao vaksiny fa izay tsy nanao vaksiny tokony tandremanareo satria le vaksiny tsy hay ao be le izy kely fa zavainy dia samy mandray an'le izy eo dia izao fotsiny samy mahalala saina araka le resaka le nataoko teo e raha zavatra samy manidina zany dia lasa voateniteny amin'izao zany zavatra rehetra hatramin'izay na ny resaka roplanina vidiny efa nisy roplanina vidina sy namidy téléphérique manidy any ambony eny ohatra nako raha tena mijery an'io zavatra eo dia izao tsara foana ny zavatra vita fa ny adevitra kosa raha ngato sakanana fotsiny za zany tena miteny am-pahatsorana eto hoe ny olona rehetra manao fanamariana momba ny frais
satria raha firehefatra arivo zany le tele vaovao de tsy hoe akory hoe de diso le olona miteny raha lafo io moa ave misy olona sahiteny zany fa tena mora tokoa zany tsy mora zany ary raha manala sahirana ny eo amin'ny resaka fifamoivoizan'ny taxi sy ny olona mpandeha taxi satria lasa zay le argument mipetraka kokoa de tsy zay koa le adihevitra mipetraka ka ary raha fanalana embouteillage ndray États-Unis zany anontaniana koa zany ny adihevitra rehetra zany tsy midika fa momba na tsy momba an'le zavatra ho atsangana ary ny fampandrosoana eramanana ary manana hevitra be dia be ny olona rehetra de zay fandrehany zany ary dans la forêt ohatra mivelatra be ny saiko ie sady manana ohatra dada miampy le mofo rehefa avy tsisy mofo io atronomaly navy e de miarabantsika menakafo tsy maty foa manaina ie Larisa zanako mantsy de zanako akarakory baba karakory normaly ino monjany ny avinyty resaka toy le amy sivy sasany rehefa avy le resaka iny zany fianana mandrakizay resakinareo ka resakinareo zao inona zany satria misy satria tsy naheno mihitsy tsy naheno mihitsy inona ny antony ianao tsy misy jiro misy rano misy ndray aloha fa somary hitako tsy nahino fofona tsy ndraindray tanao zany saverina manao ranomanitra fa ny zava-doza fotsiny zalahy ny kôla akanjo ay marron ve lasa marron malemilemy araky ny namandro arany ka le mandro tena olana am'le rano io le fanteneniko teto raha vombomanga de ohatra lefa misy ndray zany amin'ny kôla akanjo malotoka iny ndray aloha le pollution tena na tsy hita isan'io rano maloto io ary ny pollution zany zao no tena grave de le bandy namana maninona ho ianao bandy namana le marary bandy akama misy namany bandy akama narary fa ny tena voalohany indrindra teo resaka aretina tsina de aveo le izy lasa nitoetona akany hoe soa mandrakizay de ohatra mampitahotra le anarana le mandrakizay soa mandrakizay de le hoe manahoana ny fiainana rehefa any ankoatra any nareo koa zany lasa lavitra be zany zatra taona aza mieritreritra zany ka kaigoty dans la forêt de lasa misy fetraka any aza mieritreritra zany fa eny io moa zany ny zavatra tsy mahazatra atsika malagasy ohatra ny vazaha efa fitatena misy zany ny vazaha efa any am'izay ny eritrerina hoe manomana ny fiainana rehefa oariana fa itsika malagasy sarotra be raha baba mieritreritra zany hoe ahoana rery hoe efa manomana hoe ahoana fiainako mandrakizay rehefa aloha ny eto atalo aloha zay daholo aloha zany ny malagasy tsy de mieritreritra zany loatra fa le fanasitranana ny olona zany rehefa mitsabo ny olona de efa manantena nositrana foana zany matoa mitsabo matoa miala nenina zay mahatonga le baba hoe manahirana be le tonga de tafasaraka tapaka de lefa le mitomany iny le olona de le mitena zao foana tsy mba ny alana nenina akory ny fisarahana tapika io mafy de mafy io amin'ny olona ka tsika ny matetika miandry afatra am'le olona le andeha iny foana za moa efa be desolahy de tsy manao any za zany ty baby ty sady zaza teteny laotra andretsony za zany teo aloha teo zany tamin'ny efa ela efa firy taona indry baba 3 taona 5 taona teo za zany mba mahafinaritra anah hoe izany mitoerana lehako de manao selfie miaraka amin'ny namako de avoakako le izy rehefa aveo izasy ny namako zay misy le ao de pozy izy baba aza manao an'io ranga fa ohatra ny efa ho andeha ianao ka ary narary tokoa atao ariana de le ry tao an-tsaiko loha zao mivavalary baba marina mafy ino hoe ohatra nisy zavatra itsikely fanazavana kely bandy akama nisy hitako le ohatra ny indratrindatra be zany calme miakatra tension là miary efa tsy hita zany zany ny teny hoe misy zao ny sasany misy hoe efa mivaingana ny rany fa olona hafa no nyteniny bandy akama hoe zany ve tsy efa lalany mody tsy mifandray le izy tsy mifandray am'le anareo le izy fa ialana tsiny tena tezitra be anay ahoana tsy le misy marary any zay no resany lanisany hoe efa mivaingana ny rany de miraha fahasalamana ao anazy aloha tsika fa tsy mifandray am'izay olona mivaingana raha zay le sady miresaka amin'ny olona resaka fa misy namana zay tsy salama koa de nisy resaka zany te hoe namana anankiroa samihafa
tamin'ny alakomaly aty nanitalahy de fotsifotsy be ny na ozy le bandy anankiray fa za tsy misy an'zany maintimainty de nen'ny anankiray hafa mihitsy maintimainty be ny analy ty maintimainty be de ozy mahatsy hoe efa lalamody angelity zany fotsy ny lalamody fotsy mainty fa tsisy fandraisany am'lay olona anankiray fa eny de atao fotsy fialatsiny mialatsiny mifonana masom-bahoaka de mirary fahasalamana feno anareo fa ny zavatra mifona azadino ny mifona mihitsy ka raha ohatra ka hoe rehefa hoe natezitra anareo so de sanatria hoe tena natezany anay kosa mety matezitra kosa fa rehefa misy zavatra tsy mifandray ny olona ny oa rehefa anatina zavatra ray de zavatra tsisy dikany kely fotsiny eritreretinao hoe tsisy dikany vetivety aloha naloha-paingotra kely fotsiny ary ny voateny tonga de manafitohana foana ainy fotsifotsy be no rehefa le didina zany ianao rehefa didina de mipetraka eo am'le tableo anao de ampatoriana ianao de misy an'le jiro mazava be iny ao de asianan'le fampatoriana eo amin'ny ohatrany oxygène iny anao fa mampatory le izy de mahitany de mibandy rehetra zany zay inona ny hitany lahy fanontany ohatran'zany za raha hoa ohatrany natorina ny nofo ohatry matory manofo regny fotsiny zalahy milaza mahita fotsifotsy be daholy de ry za mizalahy le jiro le zany hitalisany zany de zay ny azo de mba marina kosa satria izy ambony lohanao be ohatry zao le jiro ny hitandrele ronona zay mahita fotsifotsiny izy tena de io zany samy manana ny zavatra ohatran'zany koa rehefa mivoaka rehefa mivoaka miala ny fean'ny anesthésie samy manana ny anazy misy tonga de tony mba afaka vraky zany teneniny zany fa tsy hoe alefa ty ny tanana misy karazana misy teny maloto faran'zay zokiny ny tamin'ny dadanay zao mamanay foana natsony mama ny anazy zao nanontanian'le olona hoe fa izy zany Jesosy zay misy le terme hoe sabinina votona Jesosy ka iza ozy izy zany Jesosy de ozy Jesosy Jesus veo izy satria izy miteny anglisy de Jesosy zany teneniko zany aroako ianao izy zany no teneninao satria teneniny zalahy hoe zao ny teneninao teo de hoe za hitako tenenina le karatra mahazo aza hitako le karatra mahazo ny teneniny tena le fianyanina ato rehefa le réservation fa ianao tsy na rehefa eo am'le atao hoe marary de tsy manana eritreritra ny inona ankoatrany hoe inona ny tokony ansitranay ianao io zany le tsy fanomezantsiny mihitsy na mandeha rehefa manana ny marary na marary ny tena tadiavina daholo na hitena le olona mihinana tainakoho de mihinana ianao de eo am'izay anao zany eo am'izay anao mila mandanjalanja hoe tena sura ve ty tena zavatra tenen'ity olo ity tena zany ve ny tokony ataoko fa tsy hoe firglo ohatrany hoe fa insuffisance rénale ve lehilahy de ozy mihinana ny ty tambavy ty tsy lôzika zany misy zadrangatany olona kely miaraba rivotra isany eo mba assuresaka le fiotsahan'ny tany any ampahamarinana fa tonga indray ny fotoana ny orambe mampalemy tany sao misy indray sanatriny maty efa nampitandrina ny BNGRC ary mandehandeha mihitsy ny corps protecteur civil mitondra saina mena dikaniny mela vezivezy eny zareo miaraka am'le saina mena mampitandrina an'le olona ny tenen'le olona tamin'ny komaly teo ekipa indray ty hafa mihitsy teo ekipa zany de avy andray manafatra koa de bandy fa mitovy le zavatra ny tenenin zareo hoe tena tsoky mpandansa lamba ny eny asanay miakatra be njano aloha zay aloha tenenina fado fidy savony fitonjato veata aloha izy de lasa tonjato tsy arivo ariary isan'ny tena mampitaraina ny olona io mampitaraina ny reny le mikarama amin'ny asa fanasana lamba reny zany le hoe de nefa noho ny manasa lamba arivo ariary lamba ray ve arivo ariary le karama zany le karama de nefa ny vidy savony de ozy de zako hoe rehefa ohatran'izany saviantoka savony kosa le olona saviantoka savony fa ianao kosa zany vidy ranony kiopa vena ranony kiopa ranony zany ampasany tsy maintsy miantoka vidon-drano ka fa raha hoe ranony kiopa kosa tsy maintsy ny zavatra misy matetika dia arakaraka nisan'le lamba sasaina no karama mampanasa lamba ohatra hoe ny pataloha matevina ny pataloha jean mety ariary zato ariary na roanjato ariary ohatra zany teneniko zany fa tsy tadidiko moa le izy fa zay no eny teny ambonina akanjo ny akanjo zazakely misy hoe 10 ohatran'izany misy ohatr'izay le izy ohatr'izay le izy zany fa ny rano zany ohatry ny anay zao ny rano zany le mpanasa lamba manana lavatrano
fa nisy koa ny teo aloha hoe tamin'ny tsy manana lavadrano ny mpanasa lamba dia ny rano amipopy eo an-tanàna Comme on est lavadrano ange dia miara-tsisy amin'ny rano jirama izy Zay, satria maina ny tany dia maina ny tany dia ritra maina. koa le izy. Fa zao ny lavadrano fa tonga ambony be a miakatra be ny rano zao satria miakatra raha vao miakatra ny rano ny renirano dia miakatra ny lavadrano fa ny loza amin'ny lavadrano anie manomboka eo amin'ny maintany ilay manomboka maina be ny tany septambra eo mantsy no fandavahana lavadrano raha vao andavaka ka raha vao eo no mahita rano dia misy rano foana zay io fa io fotsiny mety hoe ritra sy ny tsy ritra le anay le any ambanivohitra zao matsaky ianao ritra le ry rehefa avy eo dia ajanona mihitsy aloha dia miandry kelikely eo ianao iny indray izy fa miakatra izay indray ianao vao maka dia le ritra indray izy fa rehefa le ohatr' zao tsy ary mety ritra ary io sy ritra zany mihitsy io ary io tsy mandeha lalina be zany ny tady eo amorona eo fotsiny dia mitazana an'izy ireny dia mieritratra foana ahoana mora mba latsaka atao ahoana mora zay foana mihoatra hoe misy feo zany aty anatin'ny lohako aty tsy indrindrindrindra fa ianao mijery le film mitondra ny lohateny hoe inon'ino ny horery misy zavatra tsetratsetra tsy apita kely zareo amin'izay le rehefa mandeha ny mijery ny zavatra rehetra tsy dia mandendeny ny arabe ny indrindrandrindra moa amin'izao fotoana somary mampangingina ny trandraka vaovao dia efa anatin'ny trandraka ihany ny mahita n'ilay etsy ampitan'ny tobiny ariany 138 etsy dia tena avy-retrana loatra tafa oatra loatra lena zany etsy ampitan'ny ariany 138 etsy le ao amin'ny anina koa le amin'ny lalamby le nasiana fefy dia ombadiky le fefy lasa fenon'ny olona fako fanariana fako le fako zakako ihany fa le etsy tsy fako tsony fa foko aloha anao doka aloha Vaovao be andraminy Gino Icy zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid batery matanjaka be mivarotra panneau solaire sy kit solaire batery ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be tsara be matanjaka be. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Offre promo, le bouquet magique jusqu'à 40 chaînes est à 30 milliards et le bouquet ultime est à seulement 50 milliards pour 70 chaînes. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Mba ho tena no elo feno fahasambarana mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Misy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Misy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy eo Père Noël amin'ny falin'ny ankizy ary mandraisan-tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimam-pona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindinina any amin'ny magazay. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fety be miaraka amin'ny Gino araroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina any amin'ireo mpivarotra mahazatra anao 10,3 ariary monja. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003.
Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. efa enitsika tao le feoana vehivavy manga dia manga sy kanto de meva haikay be de be ke ny teny malagasy milaza zavatra oatra zany zay avo tena naino an'izany ka le fitarainan'le olona teo zany afaka miantso nareo hoe miakatra be ny savony nefa ny rano koa miakatra de nefa ny karamban'zareo tsy miakatra fa raha vao mampiakatra hono zareo de fimenomenonana tsy roa amantany le anina nefa hitako hoe tsy de rariny loatra ihany le izy raha ohatra tena dineo le meny tompoko miaraba tompoko salama miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandarana rivotra am'izao de afaka miditra mivatantsika rehetra manomboka eto dia mirary fahasalamana ho an'ireo salama rehetra zay any amin'ny hôpitaly sady mandray ny hampitsika ny resaka téléfrika salama tompoko salama tompoko miainanao ka miaino anareo amin'le resaka hoe fahafatesany ity hoe o paradisa sy ny rehetra ny amintsika malagasy manko zany dia raha tsy samatony tsy mivolona-bamena ary ny finoana zay nampidina teto amintsika tsy fandemitsaina zany raha azoko tsara le izy satria ampitahorony tsika amin'le resaka finoana zany ko moa rehefa nitenin'ny mpanjaka Léopold II ka tsy hita ihany izy ty fa de asa atsika sisa mieritreritra hoe neniza no arahantsika zany le samato mivolona-bamena sa de entina amin'ny saina zay de anareo mieritreritra atsika rehetra mieritreritra mijery film sinoa zay de rehefa gros plan l'izy de nievina le bandy vinoko ny teleko sao de mifindra azafady mena resaka le hoe fivavahana teo soatran'izany zay tsy ndresaka fivavahana le niteneny teo ka misy teniny lay rangaha anankiray philosophe zay hoe la religion c'est l'opium du peuple dia amiko zany entina andaminana ny fiainantsika rehetra io ny resaka fivavahana mba hisin'ny filaminany fiainana zanak'olombeloko ambony tany dia asianany fivavahana entina manahona tompoko andamina fiarahamonina miaraba tompoko miaraba tratry ny tombaovao de toraka zany koa zavatra resaka ty zavatra serio be mihitsy le izy mba tsy ho lanilany fotoantsika zany misy anankiray zany mikasika an'le 29 mars 1947 teto amintsika ireo bande reo zany le nalefa tany Moramanga izy tsy haiko ny ailavany lakaloatra angamba izy tsy fantako nao de rehefa tonga tany quelque part tao de tonga de nitifiry ny frantsay ripaka dolodolodolo tsisy mijanona na ray ara tsy crime de guerre satria le banditsika gasy zany nisy dadabe sy ny tararehetrarehetra zoko zandry dada sy ana rehetrarehetra tsy nanana fitaovam-piadiana izy tsinitsinina zany fa tonga de naripaka fotsiny le izy saiko génocide ny filazana an'izany de ny anankiray zany zavatra sérieux be mihitsy le izy tapaka ianao nefa mbola tena malina mbola miantsondray aloha miantsondray tena mifona zalata tonga de tena Andriamanitra tsy zakako foana zavatra ohatran'izao le misy ny le trano teny hitako toeran'io fa tena mampalahelo miaraba tompoko salama tompoko rehetra tompoko maheno an'le resaka moa zany ny tena marina mamandray anjara anatin'le izy kasanareo menada isany avy ny maraina teo ny hoe paradisa sy ny paradisa mamatoro zany tena dia miezaka manazava fa marina tena misy ny paradisa ny baiboly de mamata raha mitovy finoana amiko maha-kristianina isika de mametraka ny baiboly hoe ny finoana de fahapikinana ny zavatra tsy hita fa neonany amin'ny zava-tantenaina tsy mbola nisy nahita ny tany
nefa manam-piaina fa rehefa miala eto tsika dia nirahira taona fa hoe any an-danitrano no fonenako any anody raha miala ety ka inona ny irana an'le ila raha tsy manana fanantenana ianao fa ho any izay natao hoe famarinana raha tsoratra masina fa velako fa lasa devitra be lina moa ka ty efa nazava resaka amiko ty azoko atao tsara amin'ny fotoana mamety azy fa le resaka valana retina miangafy mitondra fanjakana ny telo fa ny vola tokony olanina etsiroa izy aho maninona raha tobaka atao maimaimpona ny fanafody fitsabona ny ty resaka covid fa miraharakopana ny masy zany raha volombelona amin'ny tenanareo zany tompoko fa mpitandrina amin'ny tenanareo mandevy misy androany aho zao amin'ny tenanareo mandevina matin'ny covid zao mifolo zao mandevina matin'ny covid arivo amroa kainona zapy zany ka tena miraharakopana le olona matin'ny covid ka misy volaolana etseroa re fanjakana atobay atao mamaim-pona fanafody makanga dia mirahasoa sitraky ny olona ny ahy resaka teolojia fa rehefa aveo rehefa ianao zany maro dia tsapanao am'izay hoe tsisy iny daholo ny zavatra eny tsisy hery na vola io na ino na ino safira même diamant tsy misy matsirotsiro kera-bofy tsy miaraka zany toko tsy misy matsirotsiroko no fahasalamana satria io tena zava-dehibe indrindra eo zany le hoe paradisa miana za zany mieritreritra indray hoe sao ary dian'ny ity afo be ity efa izay sao tsika tabony tany am'izao fotoana zao io zany efa afo be amiko niany zany efa voadio sao dia hoe fanadiovana ety zany fanadiovana tempotany zay na pasteur raha tsy beko zany mopera sy ny pasteur zay mikarakara fanatsika andeha ho any an-danitrano allo mirava toko salama lasa suson ny anaran'le zavatra eo amin'ny tenda ripaina fa tsy suson zany misy saucisson miantona eo amin'ny io jirama ihany nenay azafady ety Ambohijanaka efa bolana zay tsisy rano mihitsy ety mandeha ny kampy talohan'izay nefa mba nisy ihany mba miray alina zay mba makatsedy dia mba midimy maraina fa nanomboka efa bolana nakady zay tena tsisy mihitsy mba mangataka ny tompony antraika amin'ny jirama rehetra efa mijaly eo sotra tompoko jeren'le ana ty dia hoe RRSIR soljon ay ve fanavan'ny RDJ tsotra kely radoljon dahina rasoljon dahina dia mitoetra moa zany fandaraka dia izay mihitsy moko zany le resaka le hoe eo amin'le hoe ety ambony tany oa le izy zany ety zany amiko any no atao hoe fa afo be amiko satria ny fiaina rehetra sy fahotana rehetra io rehefa nitodika le rangano hoe nitodika alaka mivadika sira le raha matoa iny tao anatin'ny baiboly tany tontolo zao le tsy nampoziny iny ka eo le manontany tena hoe iza zany le nitodika nijira le nitodika iny ahafanao hoe mivadika sira nge le aminy sa mbo nisy olona veta tany niteny hoe lasa mivadika sira nge salama toko salama ianao hoe raha-be ya mba saika ilaza hevitra kely soliteny ataoko hoe ray aman-dreny ny tena mikasika an'le mpianatra zay nanaovan'izay nanao filazana ihany ny fisekoly tsy miankina manao hoe hiverina hianatra ka ho anay iray aman-dreny zany tena matahotra izay raha ny tena marina satria be dia be ny ka hitanay izay misy ara forme grave nefa ankizy amiko zany azonay mihitsy zany le hoe telo taona zany tsy ampy le fampianarana tena azonay ray aman-dreny le izy azonay ihany koa hoe mivelona amin'le kolazy le école kanefa ny koa tsy niavina ihany koa fahasalaman'ny ankizy amin'izao fotoana izao izay tena tandrondromondozaka teraka mihitsy amiko zany maromaro tsiraisana dia hoe alao le kilasy d'examen ihany aloha no jerevana malaky fa raha hoe ny mpianatra zany eritreretin'ny privé hiverina hianatra tena na ny hôpitaly ary aty amin'ny faritra misy anay tena feno aiza zao le fatra zany tsy madiso aty mahitsy tena raha ohatra ny kahanay zao mahitsy zany zao CSB2 mahitsy zany zao tsisy fitaovana CSB2 anosiala zany zao tsisy dokotera raha tsy amin'ny valo sasany aiza misy anay aty à 30 kilomètre Antananarivo zay tsy lavitra
tsy mbola misy vahaolana ho anay zany aloha hatramin'izay depuis an Covid voalohany nakaty io resaka fotodrafitrasa sy fitaovana tsy ampy io. Azo lazaina hoe ambanivohitra ve zany aty 30 km de Tana. Anjaran'ny tsirairay mieritreritra tsy ambanivohitra aty raha marina satria mbola akaiky anie zany. CSB2 efa CSB2 zany mbola ambanivohitra zany tena mampalahelo a. Rehefa CSU izy ny atao ville fa rehefa ny ambanivohitra efa CSB2 na CSB arakaraka ny habe le faritra ka dika am'izay rehefa CSB na CSB2 efa ambanivohitra zany. Tsy afaka nana fa le hoe mpianatra sy ana na re zany tonga de aza ampianarana daholo fotsiny ny mpianatra aloha. Ny antony mantsy de izao. Rehefa tena tratran'ny 2020 confinement 2021 confinement tsy fantatra be iny any dia misy fiantraikany any mpianatra foana ny tsy fianarana. Tsy classe d'examen ireny ihany. Allo. Salama aby. Mba saika mba hiteny fotsiny aho hoe ny finoana malagasy tompoko hafa, ny finoana kristianina hafa. Marina. Samy mino an'Andriamanitra daholo. Samy mino namorona zao rehetra zao daholo le izy. Fa rehefa kristianina resako teo fa tsy resaka mamalagasy mihitsy. Ny finoana amin'ny mamalagasy tsy voasoratra amin'ny mahatonga anazy tsy mipetraka tsara. Fa mitovy ihany io. Mino zavatra tsy hita maso daholo ihany. Miarahaba tompoko. Allô. Sara ko sara. Allô. Miarahaba tompoko. Ien tompoko. Sao de mas SMS eo. Fantany resaka fahasalamana. Ien tompoko. Raha olona kely anaka ve mampinono manahoana amin'ny resaka fahasalamana fa afaka mihinana pile ve izy sa tsy afaka sa ahoana? Ve mba torohevitra kely inona le pile? Tokony andraikitra ny fahasalamana. Pile inona le pile? Tsy hoe inona le pile fa tiako tenena fotsiny afaka mihinana comprimé fotsiny ve izy. Amina resaka aretina sa sao de hoe fanabeazanay zany za teneninao zay. Misy ao anatin'le boaty reny nena le am'le soratra reny misy hoe tsy azon'ny olona mampinono atao sotry zany reny fa vakiana fotsiny iny. Le dokotera manome an'le fanafody koa ny tokony mahafantatra. Misy koa consommer avec modération. Azoko nefa mahatonga le fanontaniana matetika misy an'le hoe ohatran'ny hoe rehefa manao an'izao de tiany fanafody hohanina de lasa mampinono amin'izay le vehivavy de tsy azo hohanina intsony zany le izy. Allo manatona mpitsabo ihany ramisia? Ok, merci zareo. Ien tompoko. Makasitraka tompoko. Dia am'izay allo tsy mianatra daholo ny mpianatra rehetrarehetra. Le an'le ramatoa teo le nalefan'ny ministera nge ho an'Antananarivo renivohitra. Fa ny mahitsy ange fa tsy Antananarivo renivohitra. Le tsy Antananarivo renivohitra ka ho an'Analamanga. Analamitsy mbola Analamanga. Fa tiako tenena hoe parka indray izy ary ananary. Za ohatra mahita hoe raha hoe Analamanga izy de za mahita be de be mbola mianatra. Mbola be de be mianatra. Fa marina nefa eny tompoko. Allô. Salama tompoko. Salama. Idina kely mihitsy le radio. Nidina hatramin'ny telefona. De ny mpianatra rehetra aloha tsy hianatra rehefa samy zany ihany. Misy ny amiko matiantoka ao anatin'ilay satria raha tsaroana tsara tena mianjery manontolo rehefa tratran'ny atao hoe grevy ny teny akatso ny mpianatra grevy ny mpampianatra ny any privé mitovy foana ihany. Izany hoe le niveau an'ilay ankizy rehefa avy eo lasa misy elanelana be hanika lasa maizana kokoa ho an'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo rehefa tonga misy heritry ny asa rehefa avy eo satria grevy lava. Allo. RDJ Rivotra. Rivotra. Salama aby. Salama. Mikasika an'le paradisa sy afobe teo e. De raha tia fantatra nareo te eno angano de rehefa alina amin'ny natandro ary misy raha matoe mpaminany izay hoe fa maty tany an-danitra tany izy de ny laverin'Andriamanitra tetỳ tany. De io radio ara-pilazana tsara fa tsy de misy tenin'Andriamanitra firy teneniny eo fa de tena tantara angano rehefa mihaino azy hoe ohatran'izao ny any an-danitra any de ohatran'izao ny any am-paradisa ohatran'izao ny any amin'ny afobe fa ny tena hitondrako fitenenana eto hoe tsy de manenjika finoan'ny hafa loatra fa
ohatra zao hoe ny lehilahy tsy tokony hanao sorta fa mitanjaka hono. Ny zaza tsy tokony lalao sary bakoly fa ohatran'ny hoe sary sikotra reny. De le fiainana zao tontolo zao zany enjehany eo, nefa ny hira atao ny tsisy hira mandeha ao aminy ao tsy ny hirany. Hira foroniny zany de hirany. De ny fitaovana zao tontolo zao nefa nampiasaina amin'izy gitara elektrika, batterie, rythme hira zao tontolo zao rythme zao rehetra. Zay misy mandihy koa le izy ve? Iny mampandihy aloha izy fa zay fotsiny mampieritreritra hoe asa le olona voataonany amin'le finoana toriny mba manana zany eritreritra zany ve hoe misy fahadisoana ihany ao anatin'le izy zany fa iny moa finondro zareo iny ka tsy de tena hoe fanenjehana fa lasa saina amin'izy. Mahalasa saina mihitsy. Ie. Zay mba tiana zaraina ka de miraso atsika be. Makasitraka ka tompoko. Iny moa zany tena azo fatsara mihitsy tiana retenena satria zay tompoko rehefa tonga ny asabotsy ny alahady dia manomboka vao maraina zay izy manao balance kely zay izy gododogota. Veo amizay izy marika ny gitara elektrika amizay aveo. Veo amizay mandeha mihitsy baroniny zany manao balance zany. Ia tompoko. De manao lasa rana bavy daholo zareo anatr'izy de mpivady manao lasa rana bavy. Salame! Miletika be anao. Letika be! Zokin'Andriamanantena ve zany? Tena fa maninona va ohatrany lasa miletika be nge anao e? Neritelo misy ka ty tena ohatrany hafahafa ry bandeka. Tena tonga dia taona na zava. Fariako fa dia miara-miasa amin'ny tena koa. Orange manao fandaharana. Orange manao fandaharana. Tuizy. Mahafinaritra ianao raha mitsy. Makasitraka mahafinaritra. Mariana fa hatramin'ny farany volana mbola mahazo mirary sofoana ianareo zany satria mbola ny volana ty hatramin'ny volana marsa fiara-panatratry ny taonan'ny ribandy akamara volana marsa fianakaviana ngetana zany daholo e tena volana marsa mihitsy rena avril zao fiara-panatratry ny taona avril somary sofoana ge efa hoazy so zany ta nekana fatra le raha agnaty be vokatsy le pilina teo ny dokotera kosa angamba manontany ny zavatra zay hoa hita hoa tenenina teo ny izy tiako ambara hoe eny resaka finoana tsy iny moa samy manana ny azy iny resaka malagasy kristianisme sy ny tariny fa ny ana fotsiny tsy tiako fotsiny le anaratseny zareo le hoe sampy malagasy sampy sy gauche droite nefa maikamaika nalina le zavatra resahanao fa le resaka le hoe finoana sotrany zany nge azadinoana nefa zany nge misy an'ilay mpanjaka anankiray teto Madagasikara izay nandany resaka fivavahana io e zay tena nanjehana azy mafy mihitsy satria efa fatiny entina andeha mitsaina ny resaka fivavahana tamin'izany fotoana zany laviny tanteraka mihitsy isika malagasy efa nanana ny finoantsika dia iny ihany koa tsy tena fanitsy hoe fandeha mitsaina izy izay le fomba izy mitovy amina conservateur dia isika efa nanana ny finoantsika dia i finoantsika io nefa dia nezahana mihitsy no aratsina ny resaka finoana ka io zany samy manana azy de ny any de zao resaka finoana tazominy ianao de vikiriny ianao io tena zava-dehibe dia ny tazominy finoanao de mety aminao io e entoko manao ony salama tompoko ataoko samitsika rehetra raha samota mitahin'Andriamanitra ila io izy teo le resaka paradisa le resaka paradisa wa iza nefa nitany amin'ny paradisa ka afaka miteny ana hoe fotsy mangatsangataka la mainty be ny any amin'ny paradisa hermanina wa eto amin'ny espace zany amin'ny espace sy afaka niteneny zany mihitsy eto amin'ny planety eto na planety iny misy anazy na planety iny zao ny any amin'ny paradisa raha ohatra i Larissa efa lasa ny dadabolanareo mbola misy ray de efa lasa atsotsoy dadabe efa lasa mplahoana ny ala hitakarao karaha mitantary izy hitantarao de manaiky efa misy matamamy tena to ramsia miaino ianao
Izy akaizy vavy miteny ato hoe misy mandeha eny an-dalana izy dia misy lehilahy miteny izy hoe tokony paradis indry dia ahoana indray hono am'sany Sambo rehetra aza manaiky an'izany sambo mety fa tena paradis ka izay ho any zavatra teneny ato dia ahoana hono tokony andeha ve hono izy sa ahoana dia mijanona hoe fa any amin'ny sambo indray no entiny vava am'izany ianao misy no vava am'izany erika eny tompoko erika eny tompoko am'le olona any Koweït am'le any Koweït izy nandefa andeha any Koweït dia ahoana mizaza tsy ampy taona lasa miasa tany any Koweït atebovefambatana mitondra tany izy fa tetỳ amin'ny taona raiky amin'ny roa am'roapolo arivo izy no izy zay iverina Sudah mandefa tany dia firy taona izy miala teto matoa tsy ampy taona miasa any Koweït ateby mandeha tongotra masika rô tena tokony tena amin'ny chambre any paradis chambre fa misy koa paradis du lac misy paradis zao ary resaka paradis makatso makaroa tsara mba tsy tenitenena-pona tsara miverina mamaky ny tantara zany ahoana ny fomba nidiran'ny antokom-ponona teto hatrany amin'ny taonjato ataoko hoe 5-10 tany tany manomboka io dia mba tsy tenitenena-pona hoe ahoana ny rahan'ny missionnaire tamin'ny colon sy ny tsetra zany mihina manjary raha théorie mijery an'izy dia zay nomo zany ny any am-pianarana ozy le mpampianatra hoe c'est du remplissage verenao kely le maly le hoe nisy le mpanao baolina le hoe hitsahatra amin'ny asa zany dia teo manodidina an'le anarany mboatra mba fampitandremana fotsiny ny ahako teo lesana le anarany dia ohatran'ny lasa misy vazivazy makany mifoatra sy ny teta zany nareo ny tiako teneniny tandremo misy lalàna miaro an'io anarana io zany amin'ny anarana zany raha ohatra zany sarotiny le olona dia mety teny izy hoe voatoitohina amin'ny maha izy azy ozy ny lalàna hoe atteinte à l'intégrité morale afaka vera hono azafady afaka verao ve zany resaka homaly satria eto zany zay dia gagadolo iny zay resaka izay le resaka ny mambrisi sa izy le miala fijanona ananontsony zany naka retraity naka retraity international Montbrisy ay le anarana lasa mitodika anakany amin'le nombrily tiako tenenina lizy satria manjary zavy ito anatin'izy azonareo raha sarotiny efa nisy exemple hafa koa zay tot makasitraka izy aloha zany zay koa marivotra indraindray zay mitsy koa ny rivotra tsy voatery tsy maintsy raha ohatra tsy manaraka norme raha manaraka norme tsika dia mahatonga resaka klasika be ny dikan'izany ka le izy koa nefa zay ireo ny olo mpanao atsika na mpanina iny reo noho izany zany amiko zay ihany koa maha-ambiance le izy zay le hoe tsy mandeha amin'ny zelone fatianareo foana eny tompo eny tompo ndamba manaiky nareo fa eto Madagasikara tsika miresaka ary malagasy no miresaka azoko avy hatrany tena oapitaina tsy hitenenanenana foana fa hoe nitoko teny fantatra fa hoe zay fahamarinana araky ny baiboly itsika malagasy zany dia tsy manana fahamarinana amin'ny mamalagasy atsika ve raha manao salaka ny finonotsika ary fitafintsika taloha tsy mibridantsika tamin'izany fa normal fa ny kolompaina vazaha ankehitriny milaza fa raha manao rosorta dia mibridana mampalahelo mampalahelo ka aty mba amisaina ihany angamba raha ohatra ka fa za tsy ampisaina olona fa zao raha malagasy ianao ka eto Madagasikara ianao mipetraka oka tsy ny kolontsaina vahiny na finoana vahiny no andrakitra ny fiainanao eto amin'ity taninao ity angamba apo zany afaka mieritreritra zany ary ny malagasy be tsy ny baiboly ihany manana ohabolany ola be lavitra ny antsika malagasy ary manana ny tena hoe fahenjena lavitra ny antsika malagasy ka oka tsy toko teny fantatra hoe zay ihany fahamarinana
fa business ny akoatr'izay amin'io finoana io saotra to mahafinarina zany satria nosotomana le resaka dia tonga ny atao hoe extrême anakiroa zay mahafinaritra aloha zany afaka atao adihevitra tsara mihitsy ny tena tsara koa dia mba tonga tika nareo reny manao an'izay adihevitra izay fa ataontsika fandarana rivotra izy am'izay fa fandarana spécial tsy hafa misy fandarana zay taloha ela be tamin'ny taona 90 tamin'ny fahita lavitra de vérité ohatra ny any anatin'izany na le hoe mivatana izany natadidy an'le fandarana mivatana atao amin'ny RTM tamin'ny fotoanandro dia mandeha soja Félix avy eo tamin'izao fotoana ny akosa aloha tena miresaka ihany koa hosotommy hosotommy nyresaka mba hitakitariny mba hampisokatra ny saina sy ny maso sy ny fanahy anatin'le izy mifandraisana resaka dia tsika tsy mahazo borné ihany koa tsika mandray resaka aloha dia izay am'izay resaka le mombrisy maly amiko zay mihitsy zay eto zay io dia zay mihitsy io e io moa le mahatonga le fiteny le bandy anankiray hitadidinareo fa ranaivo pasteur ranaivo le mifoka izy zany resaka hoe fofoana rongony ny fivavahana tao anatin'le izy efa nodimandry izy efa nodimandry izy moa zany mifoka mihitsy zany dia nodimandry izy zany ka nanao fandarana anankiray izy tamin'ny TV Plus niaraka tamin'ny koto izay samy efa nodimandry moa zany izy am'rahalahy tao anatin'izay dia mandeha zany resaka mandeha ny antso ao anatin'izy ianao zany tena manentany olo ianao kosa nga tena tsy vanina ianao fa tsotra kely ny valiteniny rehefa tsy nareo le fandarana avadino tele anareo tena ho za hoe enjana be le fomba fitenena izy masiky zany dia eo ihany koa izy zay koa nenay zany zay hoe izahay eto ane manalazy ange ty fa misy resaka atao misy tsikitsiky ange ao atao anatin'le izy misy ambiance ihany koa ny ao anatin'le izy ka raha ohatra tsika hijanona ao anatina hoe resaka sérieux be nareo ihany tsy teny rivotra voalohany ozy nareo za de mba rivotra tena amin'ny fandarana hafa fa aloha ataontsika ambiance izy tsy atanalagy aza makalagy a fiainany efa enjana be eny kopana pibany Batterie mateza sy matanjaka Visca manomboka ny 32 katramin'ny 200 ampère Visca hitanao ny toerana rehetra Visca eto tanà sy ny manodidina Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andraminy Gino IC zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid malaza be, tsara be, matanjaka be. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanala Andriatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako, dia mba ho azy ny olana, miasa ny kanaly, veloma marotondran-drano, dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanalina. Mba ho tena no elo feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidatra amin'ny 10% isanjato.
fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magazay. Izy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy eo Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisa anjara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova mahay mampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindininy any amin'ny magazay. Cosmos dia mirary Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. RDJ am Siv Maraina. Rivotra miome, rivotra me. Mbola ho avy eo zalahy mba efa raikitra koa tsy fanamboarana kafe. Iresaka kanina vetivety ako dia avy eo anao fanaky natsidiko tamin'ny taorinan'ny fampahalalam-baovao teo moa zany fa amin'ny alahady zao ny anomboka ny kanina 2021 fa lalaovina 2022 ny anokatra ny lalao moa dia efa i Cameroun sy Burkina Faso fa le toetra ratsy afrikana 2021 zao dia hoanina zay vao hoanina 2022 ny toetra ratsy afrikana hoa eny eran-tany moa zany manana an'io daholo fa ny afrikana tena tonga dia mandrangaranga be an'io tsika ny gabonais zao io tsy mety andeha ho any Cameroun io raha tsy aloha ny primeny zay le prime de qualification zay io andeha hoa matetika tsy tonga ny eo fa tonga any io fandehan'ny prime io miala avy any amin'ny CAF io dia mirotsaka any amin'ny compte-ny fédération le baolina kitra amin'le firenena dia zay vao makany amin'ny mpilalao fa ny zavatra fanao aloha zany miavance tena irika atao amin'ny teny gasy miavance alohan'le fédération mandoa aloha vao tonga ny vola zay vao milalao fa zalahy zany tsy nety lalao mihitsy aloha zany raha tsy io tena toetra ny afrikana mba efa voafitapitaka foana ry zareo dia lasa mailo tsy teo voafitapitaka foana fa le mitapitaka eto ohatran'le zatra hoe tsy mba mandray avance zany fa hoe aloha mitavatra le izy rehefa ohatran'le hoe ataovy aloha raha dia 8 heures efa aveo mety trangan-javatra dia farany alohan'ny idiran'ny vahiny ny Larissa nanao lalao ara-paralahina ny Ghanéenne tamin'ny ny Ghana sy Algéria omaly amontsana telo ohatra ny Ghanéenne ny Black Stars isan'ny ekipa eritrereto koa ho favori amin'ity kanina ity dia nifindrisy fa dia io moa zany lalao ara-paralahina dia hitantsika eo toany misy vahiny eo analamanga misy vahintsika zaho ao zany niperaka teto tao nisy nakao birao zay dia nisy an'le mpametaka an'le mavomavo reny le amin'ny pneu reny tonga dia ozy izy hoe manao sabô zany ny tôbilanao dia ozy izy taminao hoe ianao ve le tompon'le tôbila fotsifotsy eo tsy zaho ny tompony io fa zaho fotsiny no nitondra an'io ay ozy izy dia ianao ve ozy izy te ahazo 600 000 francs eno akizao ry tomobile io izy dia manana 600 000 ianao zao fa raha mijanona io dia asiana an'ity mavomavo ty dia 600 000 vao azo loza dia raha kisako zany le tôbila dia tsy asiany zalahy le mavomavo dia nahazo 600 000 zany nahazo mazava tsy azonao le izy 600 000 manala n'indra vao mipetaka hoe mavomavo iny dia ozy izy hoe raha te ahazo 600 000 ianao dia akizao tômobile ariary sa franc tsy haiko na ariary na franc io ny zalahy amin'ny Canal Plus miarabanao tojo miarabantsika eto amin'ny plateau dia miarabana tokantrano ihany koa fety foana miaraka amin'ny canal satria mbola mitohy ihany ny promotion 50 000 ariary zay miaraka amin'ny décodeur plus access ahitanao 85 ao anatiny eny tompoko milamina tsara azavaliana mitohy hatramin'ny oviana moa izy ity zany mitohy jusqu'à hatramin'ny 16 janvier zao 16 janvier mitovitovy fidiram-pianatra ihany zany afaka manararaotra tsara mihitsy terena baolina misy raha ho amin'ny voamapiditra dia misy karazany telo izy zany hoe le 50 000 ariary zay atanao bouquet access dia ny anankiray misy 70 000 ariary ahitanao bouquet évasion zay mety azahoanao 123 chaîne be zao dia ny farany misy ny bouquet évasion plus zay miaraka zay ray hetsy ny vidiny miaraka amin'ny décodeur 137 chaîne ankoatran'izay ho an'ireo olona efa ao aminareo zany hoe ho an'ireo hanao réabonnement zany
mbola mitoy ihany koa ve zany ny promotion ho an'zareo sa natokana fotsiny izy ity ho an'ireo voapititra? Zany amin'ny mafety azy zany dia sady misitsaka azy daholo na manana na mbola tsy manana. Zany hoe mbola mitoy atsany ny 15 jours tokanala ho an'izay rehetra manao réabonnement na efa tapaka na mbola tsy tapaka dia mahazo an'izay avokoa. Ny réabonnement moa zany mbola mahazo an'le 15 jours iny 15 jours tokanala dia manomboka amin'ny 4 000 ariary no mahazo an'izay sa na hatramin'le 20 000 ariary arany satria ny olona manko manontany foana hoe zay le 20 000 ariary mba te ahazo an'le tokanala koa le 15 jours. Maria kely ihany fa ny boki access miakatra no mahazo an'le 15 jours tokanala fa raha le tonga soa 20 000 ariary dia mahazo 35 000 ariary ianao bonus. Alakak'izay dia felaka zany. Ie koa izy. Aiza moa zany aizavy ny botikan'ny Canal Plus afaka natonan'ny olona misy koa ve ireo zay tsy te hifanerasera be mivantana be fa misy laharan-taribia afaka tsona dia manatona nareo manao ny installation sy ny sisa na ny resaka paiement. Eny tompoko misy ihany koa ny botika moa zany misy karazany be dia be eto Antananarivo zay mety azo anatonana fa nefa koa misy ny paiement mobile zay afaka tsotra indrindra raha anao réabonnement le olona. Ny olona zay zao manko tsy mahafantatra ankoatran'ny Analakely. Ie, mbola misy koa ny tana Waterfront Tsimboscor Akorondrano misy koa ny La City Ivanjy dia ao amin'ny supermarché Mbato Mitsangana, supermarché 67 mbola maro be dia be, maro moa zany. Misy manontany ato hoe ilay chaîne Discovery io ve hono Canal Plus ho averinareo sa tonga dia baibay? Hiverina izy amin'ny 18 zao. Fa naninana vacances izy teo? Ie, somary tapaka kely. Hiverina izy dia mila manao mise à jour ny mpanjifa rehetra mba ahafahana misitsaka izany. Andao ary ny tojo hoento ny laharan-taribia fa ny olona miantso anareo? Amin'ny laharana taribia 34 13 215 15. Zay moa zany tsy voatery manatona eny amin'ny botika? Ie, tsy voatery manatona amin'ny botika fa afaka miantso ny laharany fotsiny ianao dia tonga any aminao ny mpanao installation miaraka amin'ny matériel complet. Mbola manankera ihany koa le tomobila maintimainty? Ie, mbola manankera. Iny fotsiny sakanana rehefa mahita? Rehefa mahita dia afaka manakara. Fanontaniana iray fotsiny tojo home film moa misy ny Canal Sport 3. Ao daholo mandefa anazy sa miovaova ndraindray? Canal Sport rehetra zany dia raha Canal Port indray izy dia mandeha miatsinana. Io moa zay hoanatsidiksika teo ihany. Raisina eo ihany ianao fa misy zavatra mbola mahinanyelanelany ihany moa mandeha ihany. Mbola tianao hanampiana koa sady miandriandry ny fantanin'ny mpiaino ato. Eo anelanela moa za moa tsy hanana tantaraina intsony afa-tsy ny tontolon'ny sport satria vao manomboka ny taona dia sport no bana be. Za tsy resaka paradisa intsony fa le paradisa socialista tadidiko mihitsy ny tenenale. Za ke président nalanda le roa mihitsy amin'ny paradisa du lac iny. Iano analana fa ny io zany misy lalao eo amin'ny 250 raha tsy diso tokoa 250 nisan'ny lalao zay Pandekama zao zany zavatra ampahafantaritsika anareo ho any mbola tsy tamin'ny paradisa mandehanany Ambatondrazaka fa misy paradisa ao antsoina hoe paradis du lac reny io sady toerana no misy toerana azo toizina ihany koa fa mila mandondona mafy be vao misy palahelo misy mila nazo anay tany Twitter. Comment Patrick, vita nella zay vao amizay. Vadoza izy. Tena tenenako izy hoe marina afinao toerana fa rehefa tsy amin'ino dia za mihitsy andeha andeha hanofa hotely hafa fa tsy ahoana koa. Ianao efa manofa iny misy zay ny anareo fa zay. Zany hoe toerana nametrahana lary-barony maty mihitsy paradis du lac. Orikaina aiza bella zanjonao ide volonratsaina gardien paradisa lesy gardien paradisa zay zany hoe zao paradisa moa voambolana dia izy zao zany koa nadika tamin'ny teny frantsay paradis zany hoe amin'ny teny gasy izy dia misy fa zao koa ny hiditra teo daholo zao sy niditra teo
Vao feno tsara maso piti-pamamelana fa tsy mety koa miresaka le izy. Le izy koa reso paradisa zao raha mahatsapa zavatra amin'ilay be zany dia mandeha any an'ilay toerana misy ranomasina mihinana langosta dia mipetraka ao amin'ny terasy dia misy rivotra sy sisa dia haza lah ho karaha paradisa izy paradisa misy paradisa sur terre sy sisa zao anatin'ny resaka finoana koa mantsy misy hoe misy paradisa any ankoatra any iny any iny aloha any dia miaraka any fotoana eto ambonin'ny tany koa anatin'ny finoana misy fomba iainana azy amin'ny olombelona eto ambonin'ny tany koa le izy fa tsy hoe eto tsy miteny koa reo makasomaka hoe misy moa zany dia tena manompo tanteraka mihitsy mahatonga fandehanana any amin'ny paradisa safidiny zany misy indray makany am-piangonana indraindray dia mivavaka tsara misy dia indraindray tsy afaka dia tsy dia maninona eo sarotra iainana le izy io ny zavatra tokony ataon'ny gasy mamerina ihany koa satria tsika menakavy ara resaka hoe taovao malagasy ny tratra sy ny natratra sy ny sisa hevitra indraindray hoe tsy makany amin'ilay paradisa le tokony amoronantsika teny gasy hafa ndraindray teny gasy atao re ohatra dia reny adivitra zany tsara fotoana reny fa saingy raha azoky tonga dia safidiomjoenonao raha vao manahirana izy zany raha vao tsy ao amin'leritreretin'le ry zany dia lazainy fa hoe tsy manino dia rehefa sendra mifanena any amin'ny paradisa any amin'izay dia vankalahy tonga taty any elo dia tsy nona tsara safidiomjoenonona dia rehefa any satra be ny tena renao tonga ty ohatrana le mijery-bola teo masiny angana reo mijery aty any izay mijeriko fehezina amin'ny hoe fomba iainana ny zavatra hoa raha miteraka na tsy mitsangana dia mety na zavatra système le resaka nataoko tany olokodana ihany olona mizara anankiroa na telo ny olona ny tia dia ny tsy tia dia ny tsy miraharaha zay fa oka mba tsy ho raisina mihitsy na nytalona ny ankehitriny na mandrakizay hoe izy olona tsy mampikevitra aminao dia tsisy an'izany ny olona tiana ara ny teny adivakevitra tsy mandeha aty amin'azy eo koa ampitana amin'ny bandeka mampanao vaovao azavaina kely amin'ny vaovao rapiso ina le notionna hoe fandrosoana satria izay koa fanamarena petraka ary ny olona karamaina moa ho fahitako azy asio argument tsara ihany ny adihevitra fa manahe rehefa mandeha ny vaovao zao na ny momba ny rasy na ny momba ny ADP sy ny momba ny bohitra so ny momba ny dia sady bandeka manahita ny gony teny ambony tafo fa ny sasany mahita hoe fitondrana teo aloha dia sasany ray mahita hoe ty ao dia sasany zany resy ny Algérie 3-0 Ghana atsanykany iny zaza mampitahotra io zaza mampitahotra mbola baverona ihany dia efa vonona hono zany ny lakana ho an'ireo zay anoana any komoro dia mamonjy dia eo zay vao mandeha bisikileta mitondra bisikileta oka daholo ity ihany goty piterana paradisa dans la forêt mankasitraka Randriamason'olo napita zay vaovao zay dia fety foana nisy roplanina ny anjera taizy roplanina ny anjera iny dia tany Andranomasina dia sady miteny rena eo amoron'ny France 24 nga tsy segy tao maty daholo ny olona rehefa mandatsaka tsy tao France hitako tamin'ny France 24 izy hitako film amin'ilay dia mandatsaka korona avy eny ambony tsy sany ataon'ny olona satria tsy sarotra be na nitady an'le razana ataona ataon'le ranomasina le rangahy le ry piloty izy mpamon'olona zava-doza mihitsy dia nandeha amin'izay le nandeha tamin'le fahita lavitra ray zay dia rehefa avy eo amin'izay tsisy nafantatra hoe mpamon'olona izy tsotra be milay be izy pilote commandant fa nanangatra le zareo le vonoiny satria izy lasa mpamon'olona fahobe ty mantsy dia mipotran'le tena mipotra amin'izay le angatra ao anatin'le avion mipotra dia vehivavy maintimainty zay mipotrany voalohany dia bandy anankiray zay mipotrany dia ny zavatra tenenin'le izy manao hoe tena vengeance ohatray fa tena mahafinaritra zay tsy mampatahotra dramatika moa zany zany film mahafinaritra anao mijeran'le tena marina ke zany fa le ry mbola nanohatra ihany mbola nanohatra fa nataony zareo nina an'le voalazako mihitsy zao mihitsy zany zao lesaka paradisa teo tsy tafiditra tany Australie Djokovic efa tao Melbourne izy no nasiana verina Covid io no tsy resaka Covid fa Djokovic tsy nanao test na tsy nanao vaccin le ry loha zany voalohany dia tsy nanao test izy nefa izy ny tompony amboara farany ny Open d'Australie dia rehefa tonga tao izy zany
dia tsy nekendrareo mpikarakara ny hetsika ny fijiriny ao atoerana satria mety hitondra ny valitina izy tena averin'ny olona mampalahelo zany fakafizana tenisy koa zany zay dia le Djokovic tsy manao tsotra fotsiny zany ohatrany mampalahelo resaka sport sy ohatran'izany le izy fa eo koa zany zay daholo moa zany ty resaka rehetrarehetra ty hoe resaka paradisy resaka fivavahany resaka kolasy resaka aniny tika covid daholo ny ambadika io rehetrarehetra io anaty bolis satria le covid dia tiako tenena nefa nakaiky le kokoko dia fa nakaiky tao daholo le izy dia mpandekama ato izy aloha fa resaka sport ihany ngeny ana ka zay mitsika ndresaka teo dia misy anazy zay ka fa mbola azo hitanany ny lalao zay tokony ho tanterahana amin'ny faran'ny herinandro zao eo amin'ny fidina tompondakan'i Madagasikara ny Orange Pro League dia manoana fandarana dia misy nofoanana zany ny lalao anankiroa tsy hitako indray le calendrier teo fa isany aloha ny Elgeco sy Zanakala Elgeco football club sy Zanakala indray ozy Shekak io sy Zanakala football club satria zany noho ny resaka covid lo dia natsahatra aloha zany nofoanana roa reo lalao anankiroa reo zay tokony reo lalao roa le lalao mifoanana fa io ny anankiray hitako fa andrasa aloha fa jerevako rehefa avy eo dia efa amin'ny resaka baolina ihany tsika nisy mpiantsatokazo ny Cameroun angamba anankiray tsy nidonaka fa nangataka andao an'ny ekipa pirenena ao anatin'ity erika tsira zantso ohatra taorianan'le ny raha tsika mitsaman'le iny manarana tojo alefaso tojo alefaso tojo aveko izy teo fa tsy nandeha izy teo fety foana miaraka amin'ny Canal Plus zay na manana ianao na mbola tsy manana dia anisan'ny misitraky izany zany hoe araroty kely fa 10 alina ariary sany ny rap zany ianao na manana ianao na tsy manana sady misitraka ihany io tsara tojo tsy mahita tsy maintsy rapy aloha 10 alina ariary dia azahoanao décodeur ny installation gratuit kit complet offert miaraka azavaina kely kit complet efa misy fahana amin'ny azavaina kely kit complet mahazo anina aminao azavaina kely kit complet ny atao kit complet dia misy an'le safa be dia misy an'le tige dia misy an'le fil lava be iny dia misy décodeur dia misy carte dia miaraka amin'ny télécommande ao anatin'le carte le tiako teneny hoe efa misy fahana efa mahazo misitraka bouquet access mandritra ny ray volana le olona milamina kosa izy lamina dia access iny ko zavatra ianao angao dia rehefa avy eo izy afaka mivadika zay tiany atao rehefa vita io dia afaka manana soa le mpanao installation mba averina rehefa avy manao installation dojo misy manontany ny France 24 hono andefa canne andefa canne dia zay za koa aloha zany zao vao mahafantatra zany dia ahoana tapahana ve fa zay koa vao malala ve andefa canne France 24 mahafaka misitraka an'izay zany zay manana ny France 24 zay manana France 24 ay zany tsy tapaka mihitsy zany fa tena zay koa vao nalala an'izany fa satria le ana le fatsoralika le raha mieritreritra zay kana zao dia bouquet inona no manomboka mahita an'izay tsaratsara bouquet tsaratsara tsy lany ozy izy tsaratsara bouquet évasion plus tena tsara tena mahita tsara ny baolina ray manontolo mihitsy fa io afaka alazaina eo ohatrina sandany io vetivety ny ray hetsy ariary ariary sy 10 alina ve zany tsy mbola mahazo setrasetra be nareo fa zay ny andry mantsy atovy any moa zay azakelena zavatra tokantrano za zao mbola forme grave mipaosy koa zaho le tatanay no mampalahelo mahita andratojo ianao mampalahelo mihitsy zay mahita andratojo aho dia ohatra mahatsiara an'le pira le izy le pira islam malesa islam avesa le anakiraka izy le saika ho avy teto Madagasikara iny izy le efa tonga teto izy sa efa tonga teto mihitsy sokony tajo
Maître Gims. Maître Gims. Mbola nahita maso Maître Gims ianao ko niazy nga io miseho e. Alohan'ny alana aina moa dia maso ny nino maître no Gims tinahita fa volo. nasehony foatra mangamanga hafahafa be zay. Iza moa le iza moa le bany tsy nentinaka aty, iza le pira tsy nentinaka aty le eo avo. Maty izy taona. Maty izy tamin'iny, maty izy taona. Nahazo vava koa izy tamin'iny. Sisy fantany izay vava nataontsika taty. Namboatra ny namaly any le rehefa avy eo ohatry ny kopy fa satria tsy teto ihany le izy nanao an'iny izy. Ohatra nisy fiantraikany tamin'ny karierany le izy. Ohatra matimaty kely. Nisy fiantraikany tamin'ny kariera. Ianao ne raha vao manao ratsy zany tsy afa-mialy. Mandeha ka. Ny barona ohatran'ny tsy mandeha. Ny barona ohatran'ny tsy mandeha, zay no teniko hoe tsy mandeha. Azafady ary. Zay vao mandeha. Zay. Ale faso lesy fa paradisa hafa ngeny ao e. Manetoko fa za toko tsy mamelona le izy fa tsy tako le izy. Za rehetra mandeha foana le izy. Tsy aminay kely amin'ny tojo hoe. Nandrendra go ty tena le moa mazika. Tanina tsany zay rehetra na efa tapaka ny sary na mbola tsy tapaka anao réabonnement fa mahazo 15 jours to canal. Dia eo ihany koa ireo zay rampiditra tamin'iny volana décembre iny dia tanina mba hanao réabonnement alohan'ny hataperan'ny sary mba ahafahany misitsaka izany ihany koa. Saotra anjira tompoko. Kasiraka tompoko. Zay dia mirary soatra ny tojo. Tsika rehetra, mirary soatsika rehetra. Tsy nitondra fanomezana. Tsy nitondra fanomezana. Fazofazo tsy maintsy mandeha foana angeo anatin'le izy. Efa dia zay zany fa dia efa nazava zany le valitenao antsika mpanjifa teo mahakasika ny France 24 fa dia andefa kanina izy zany dia tsy tapaka ny France 24 ao anatin'izay rehetra zany fa dia tsy haiko zay hoe vidiana izy io. Nino? Ohatra ny vidiana izy io ohatra ny vidy matsa vitsivitsy ohatra zany. Misy fotoana hitanareo ihany fa raha vao ohatra hoe misy PSG dia mandeha amin'ny TF1 tsy mandeha le amin'ny zone antsika. Fa misy fotoana any amin'ny 81 ohatra misy matsa tsy ampozinao tapaka ny M6 indray mandeha matsa. Afaka mividy ihany le izy ohatra hoe produit le izy dia amidy dia amin'izay mahazo pub. Pub moa zany zay mahafantatra zany moa zany dia manakaikaiky ny dina le zany raha mandeha le kanina zany dia mety tsy mandeha France 24. Mividy droit na match. Fa ny droit na match indray arakaraka ny contrat ny Canal Plus miaraka amin'ny zone océan Indien. Satria zany misy karazana hoe vola mety hoe tsy voaloha avy ety ohatra hoe misy droit be alohan'ny zone géographique anankiray satria ny canal tsy mitovy. Canal Plus mandeha any Italie ohatra tsy mitovy. Raha misy any Canal Plus dia iny no mahatonga an'ilay hoe mividy. Misy match intéressant anankiray dia afaka vidy le chaîne dia alefa. Fa arakaraka ny contrat ny canal ilay izy afaka manazava an'izay moa. Misy zone géographique tsy afaka mandefa an'ilay izy dia le faisceau mihitsy tonga dia kapaina any ambony any. Zany moa zany normal zany ohatra ny tsena rehetra e. Hoe PPN zany. Eny efa resaka apsaky kely resaka sekoly. Amena boke mazika nina? Amena an'le moa mazika kely ony aloha. Amin'izao 6 janvier zao. Ifa ina le 6 janvier. Le moa mazika? 0000 na 1234. Ay, ok. Efa miverina any amboniny 222 anao tonga dia mandeha io. Dia amin'le faninana amin'ny canal tonga dia mandeha atandriny azy nina. Zao le izy misy namanay zokinay mpitantana any eo amin'ny direction nationale des écoles privées. Dia misy ny fanjakana resaka momba ny fampianarana. Dia misy ny école fanjakana. Ny resaka manodidina resaka aretina sy ny fitaremana any an-tsekoly tena mitombona tsara io resaka io. Oi, mariana kely aloha tsy voateniko tapaka ny jiro nanomboka 2 minitra zay aty anaty ala. Zay ny lalàna antsika amin'ny faritra anaty ala iny ka efa fantatra. Le anaty ala mantsy ala dia aty aloha misy teha dia any aoriana misy hoe lamaty. Ino zay ny anjarantsika. Tsy miverina raha hatramin'ny folo sasany. Tenen'ny Razokiny Dinelma sy ny fampianarana sy ny adievisika momba sekoly. Zao le rehetra ny sekoly koa nge mila apitsika. Apitsika ihany izy na privé na fanjakana na ny direction nationale des écoles privées zany tsy izy misy ny école azy any tsy any le olana fa le adihevitra mipetraka ny tena tapaka ohatrany tamin'ny artiste le reny minaiky anazy 1 million ariary iny lasa tena mampalahelo ihany ny traité-tsika ny sekoly tsy miankina amin'ny ankapobeny ekena fa misy tsy maintsy mieritreritra école azy dia maha-privé azy. Fa ao anatin'ny resaka fampianarana kosa ny zavatra tsy tapako sy tsy hitako dia ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ny ankizy ny dinelma ny ministera ao anatin'ny fepetra rehetra manodidina hoe mahay tsy mahay aretina fitandremana sy ny sisa. Ny fepetra pratika amin'ny ankapobeny lasa saron'ilay adihevitra kapoaka. Okare, zay tapaka ny jiro e.
Io, ie, zay ny anjarantsika. Ny anara-barona bandiakama sy ry barona sy ny fantany ataoko hoe fa ny sekoly privé zany ve tsy voafehan'ny fanjakana. Zay ihany ny fanontaniana petrako. Nisy valan-dresaka momba nataondry zareo fa za tsy natratra an'ilay izy tsony. Mahakasika an'io resaka fanapahan-kevitra fanjakana io zany a nataon'ny sekoly privé. Fa ezaky ny andeha hanantona andry zareo etsy amin'ny foibeny etsy Analakely etsy rehefa avy eo hiresaka mahakasika an'izay zavatra zay hoe za tsy miteny hoe tsy voafehy fa tena hoe tsy anaraka zany ianareo ve ny didy avoaka ny fanjakana. Satria isan'ny lesoka anankiray teo amin'ny tonga ntsika victime an'izay tamin'ny fahazazantsika. Ny hoe hafa ny fampianarana teny amin'ny fanjakana dia hafa ny fampianarana tamin'ny fahazazanay ny fanjakana ny nanan-danja. École privé zany olona tsy tafita amin'ny mandeha makany amin'izany anisany afaka BPC na tonga nanakany amin'ny privé fa raha afaka dia tany amin'ny fanjakana ihany. Za moa efa taty amin'ny voisorako fa taty aoriana ny lasa nanan-danja ny privé satria na ny antony tena misy zavatra tsotra kely azavaina tsotra. Matetika zany rehefa mpiasam-panjakana rehefa tonga ny 80 taona dia retraité. Nefa n'ilay olona io mbola faran'izay mahay. Tena mahay farak'izay mahay dia ny école privé afaka makany ireny. Nalainy ireny dia lasa niakatra ny lanja sy ny fahaizan'ny ankizy tany amin'ny école privé. Dia lasa ny privé no manana lanja kokoa. Izay mahatonga ny école privé lasa mametraka. Tsy manaraka izay tenenin'ny fanjakana. Nefa misy antony koa izy erika angambany vitsy koa nisy ekolim-panjakana. Ny mpampianatra tsy ampy. Ny mpianatra mihabetsaka. Dia tsy maintsy miforona ny sekoly tsy miankina. Dia ny fiforona an'ireny zavatra ireny nefa ny atao hoe rigueur ny mpampianatra zay manana resaka pédagogie sy éthique. Rehefa amin'ny sehatra ny tsy miankina izy afaka koa ny fampianarana ihany. Rehefa amin'ny sehatra ny miankina izy dia afaka koa ny fomba fampianarana ihany. Nefa ny mampianatra any amin'ny tsy miankina ataoko hoe ny 9 isan-jato mpampianatra amin'ireny dia avy any fanjakana daholo mandeha makany amin'ny privé. Ary misy mpampianatra avy amin'ny fanjakana retraité ihany koa manangana an'ilay sekoly zay mahafantatra ny lanja fampianarana dia ampiakariny ambony be azy niveau an'ilay fampianarana ao amin'ny sekoly zay foronina dia iny zavatra hitantsika. Efa nisako teo zao le hoe teny Akatso. Maninona teny Akatso no sahirana foana rehefa tonga ny taona anankiray. Rehefa mpianatra miaraka afaka baka miaraka aminao zao ihany dia ianao deuxième année izy efa 4e année. Ny antony ny resaka grevy, ny grevy mpianatra, ny grevy ny CSS, ny grevy ny Akatso amin'ny ankapobeny, resaka trano, resaka rano, resaka ina sisisisi mitambatambatra daholo dia misy fahatarana izy rehefa avy eo hanika lasa miroborobo kokoa ny tsy miankina. Dia alohan'ny ankizy mandeha any amin'ny tsy miankina mba ahafahany mahazo ny diplôma mialoha, mba ahafahany miditra sehatra ny asa mialoha noho ny andeha sakorika. Eny Akatso zay fantantsara fa rentrée mahazatra dia tokony volana février nefa izy mois de novembre izy vao miditra ny taona manaraka izy ahafahany baky iny. Dia zany hoe misy fahatarana be dia be ao anatiny ao dia lasa kamo ny sekoly makany fanjakana ny ankizy fa aleo kokoa makany amin'ny tsy miankina satria any milamina kokoa, any structuré kokoa le fampianarana, any pédagogie mipetraka kokoa, any ihany koa mahatonga le fiteny rapitsondray. Zay suratary fa lasa zay. Filoma daholo. Filoma. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa vahiny, nefa lasa olona. Alasa mahita labilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, tatinareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andraminy Gino ici. Zay zava-pisotro manala hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.